Tompolasy tompovavy faly miarabantsika indray amin'ity andro vaovao ity, herinandro vaovao ihany koa. Alatsinainy ny 18:30 isaorantsika ilay nahary noho ny fitantanana sy ny fitahiny satria raha tsy eo zay dia tsy afaka ny resakisika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo amin'izany miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Mada izany. Arahaba tsy misy anavahana no atao ka na ianao zany eto an-toerana na ianao any andafiny ndrika any dia samy ananterana izay arabo mba ampirarentso zay, araba midika ho famatorana eo aminao manaraka ny fandarana sy ny eto amin'ny fanolorana ny fandarana. Isaorana be dia be mihitsy ianao zay manaraka ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada satria mahafohy fotoana, mahafohy ny zavatra rehetrarehetra ny rehetra any fa dia hoe anaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada ary fantatray fa maro aminareo no tena hoe miondana nyzany satria ity raha ty dia raha-pirenena raha antsika mianakavy. Isaoran'ireo teknisianina ty amboalohany satria izy ireo no mikarakara ny lafiny teknika. Ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia araka ny fandaminana moa zany dia misy ny misehatra eto amin'ny fandarana ny solombavam-bahoaka mbola ho avy eo zay tompon'anjara sy manana anjara ato anatin'ny fandarantsika dia alohan'izay aloha dia mesika sehatra ny eo anivon'ny taksi. Inona indray ny zavatra miseho amin'ny taksi eo satria gaga tokoa ny rehetra raha toa ka nahita taratasy miparitaka, matoa miparitaka ilay izy dia misy mizara dia hoe fanasana ity le izy miparitaka ny rehetrarehetra ny trakta ve ty sa inona tsisy anarana, tsisy fitomboka, tsisy ninona fa dia ty fotsiny dia hoy ny olona hoe fa inona indray no zavatra mitranga eo amin'ny tontolon'ny taksi raha ohatra hoe fa somary nangingina izy io atao loloha tao zany dia izay no natonga ny eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada nanasa tompon'andraikitra atao hoe lohan'ny mpisorona mihitsy ao anivon'ny FTAR fikambanany taksi Antananarivo renivohitra dia eo zany ny filohany i Clémence Ranirina amin'ny mahafilohan'ny FTAR azy no anasana azy fa miaraba ny Clémence présidente. Miarabanao Rina Rabemananjara, miaraba mpanaraka miara-manonja, miaraba mpanaraka ny Radio Mada sy ny MBS moa zany dia miaraba ny rehetrarehetra na ny ndalana rehetrarehetra eny izay mieno fantatra fa mieno amin'izao fotoana izao ireo taksi rehetrarehetra ary indrindra ihany koa miaraba antsika ny andafindrika izay manaraka tsy tapaka ny fandarana. Dia ankoatra ny filohan'ny FTAR dia eo ihany koa ny filoha lefitra numéro 2 zany eo anivon'ny FTAR Alain Andria Manarivo. Miarabanao Andriamatoa Alain. Faly miarabanao Andriamatoa Rina, dia faly miaraba antsika teknisianina ambadika ao dia faly miaraba ny présidentin'ny taksi koa Madame Clémence, dia miaraba antsika zay peniny radio sy ny télé miara-manonja dia miaraba kokoa ho antsika taksi namana rehetra zany zay meno an'izao fandarana miara-manonja zao. Eny ary tonga dia vavany sika misy an'ity taratasy miparitaka ity hoe fanasana trakta sa inona le izy miparitaka ny rehetrarehetra eny dia zay no antony anasana anareo. Nareo ve manao an'izy ity ahoana ny fipetraky ny FTAR amin'izao fotoana izao zany ary inona no zavatra mitranga amin'ny tontolon'ny taksi eto Andrenivohitra indray. Andriamatoa filoha lefitra Alain Andriamanarivo. Misotranao nameny fitenenana voalohany indrindra aloha dia somary gaga sy talanjona ihany ny fikambanana taksi ao amin'ny FTAR na nahita an'ity taratasy ity zay marena eto naraka ny fanontaniana napetraka ao Andriamatoa Monsieur Rina hoe nareo ve nanao an'ity trakta ity zay zany ny FTAR apatsahivina ho antsika peno na ho an'ny taksi namana rehetrarehetra fa ny FTAR raha ohatra ka misy taratasy ohatran'izao dia mbola mifamory aloha ny fikambanana taksi ny chef parking miaraka amin'ny birao hoe zao ny dinidinika ao atao dia miara zay tapaka eo dia misy ny kase dia misy ny soniany Madame présidente zay vao afaka mizara n'izao taratasy zao ka ty taratasy tonga eto amin'ity zay zarazarain'ny olona zay tsy iza fa taksi ary ny taksi io rehefa ny marinina teny amin'ny mpisehatra rehetrarehetra satria marinana etoana fa io taksi ireo dia tsisy tsy mifankalala dia raha tena hita zany le izy amin'ireo mizarazara izy dia tsy iza fa ny VTM ihany zany no mizara n'ity taratasy ity amin'ireo namanareo zay milaza fa hoe misy fandinihana amin'ny tompon'andraikitry ny commune amin'ny tompon'andraikitry ny tanàna Antananarivo zay raha midinika momba ny olany taksi zany zavatra zany angambany ohatrany mampiasa saina zany sy mampieritreritra antsika ihany ho antsika zay mieno
hoe le mpitatana eo amin'ny tanàna Tananarivo ve vao nisolo vao aingana sa le mpitatana Tananarivo efa teo ihany ngamba hitantsika vahoaka zay meno a na koatra ny taxi fa ngamba efa mahafantatra an'izany ny mpitatana ny tanàna Tananarivo inona ny olana menjady amintsika taxi mpisehatra mandritra an'izay fotoana maro zay zay noentina teo anatrehany fony izy mbola tsy mpitatana ny Tananarivo sy izy efa ao anatin'izao mpitatana Tananarivo zavatra hitantsika afaka mamaly an'izany ngamba atsika taxi namana mpisehatra rehetrarehetra hoe inona zavatra mahazo antsika vao may fijaliana amin'ny lafiny rehetrarehetra mahazo anay taxi na eo amin'ny resaka parking zay raha malala fa hoe mena sehatra ny olona misehatra amin'ny ara-dalàna vao may a tsy mahavelona atsika ny asantsika amin'izao fotoana izao nohon inona nohon ireo zavatra maro be volena ny taxi moto zay tsy ara-dalàna mbola ahedivantsika hatramin'izao any amin'ny tribunal nefa homena lalana amin'ny zavatra mboletra asaina mipetraka eny amin'ny toerana zay tsy fantatra rehetrarehetra eny ao anatin'izany ny parking atsika zay anarana hoe ny fampiasana tao fa hoe alaivy daholo ary ny hoe reto avy ny parking na taxi rehetrarehetra ao Tananarivo mba tsy afahantsika zany makany parking efa zavatra hita bivoaka zany amin'ny sehatra maro zay hitarainana isan'andro san'andro ao amin'ny tanàna Tananarivo ao tonga ny tenanay mandeha hoe reto indray fa misy olana nary misy olana nary ahena amin'ny parking na taxi foanana ny sasany zany olan'izany zany a raha amin'ity taratasy ty efa tokony efa fantatra mpitatana Tananarivo zany zay zavatra efa tsy mila tsony hoe manao zao ary le olona zay namen'ity taratasy ty anjaratsika mpisehatra ao anatin'ny taxi mba miteny mba impiry moa zay olona zay mizaran'io mba nisy mba niakatra ve na mba nandalo to amin'ny tanàna Tananarivo mijaly ny taxi na ohatraka zao zay vao mahalala hoe amaha olana ka aminay ngamany aloha raha aminay amin'ny FTR ary ao anatin'ny statut de hoe aleony solotena amin'ny birao no mandeha makany amin'ity fanasan'ity rapitso tonga de misy fanamafisana kely namanarina rabe mananjara dia zao marina be ny tenenin'ny vice président teo zahay dia manana statut mifehy hoe sata mety eto moa le izy ary asehoko mihitsy le izy ho fantatry ny mpijery zany ao anatin'ity statut izay mifehy ny fikambanana taxina Tananarivo renivohitra ity dia mazava be mihitsy hoe zahay fikambanana ny taxina Tananarivo renivohitra no mireprésente na misolotena ny taxi any amin'ny fionana irana na io amin'ny commune Tananarivo renivohitra izay miahy ny taxi na izany amin'ny ministère ihany koa zany hoe fionana amin'ireo rafitra tanatohatra samihafa zany misahana ny fitaterana ty mbola manakery foana manakery ity statut ity satria ny fikambanana dia mijoro zay zany ny tiana ho tenenina ka raha ohatra ka misy anitony olona tsy fantatra anarana tsy mahasamy tonona anarana mitetitety eny amin'ny stationnement ity ka zay hoa tsisy cachet tsisy fitomboka dia ho anay misandoka andraikitra ny olona manao ohatran'io taiza ianao tamin'ny orany dona marina ny tenin'ny vice président teo ady takininona natrehan'ny taxi teto resaka taxi moto resaka parking licence tsy avoaka efa ho roa taona zao nefa lazaina nampanantenaina any mantsy io licence io rina hoe ho avoaka atao anatin'ny ray andro roa taona mandraky ty ny androany efa misy Amanarivo ndreo taxi mbola tsy misitraka licence ny ady ho an'izany ny FTR nandritra ny 3 taona sy tapany angarangidina tsy nisandana voly zany ary zay dia manamafa zay tsy mikarama ao anatin'io andraikitra zay raisina io fa taiza amin'ny VTM taiza ireo rehefa misy mantsy ny fifamalinana anatin'ny FB dia hoe zahay le milanja lanterna be zahay teny izy zany amin'izao fotoana izao fa ry zareo milanja lanterna be io taiza nareo tamin'ny fotoana nisin'ny olana taxi ary tsy hoe taiza fotsiny mba hanatsonay ireo olona ireo tamin'ny fotoana andro tamin'ny taxi moto ty hoe andao hiara entana fa mafy ty mahazo atsika ty tsy asiana akijery resaka hoe tsy fitoviny ty raharaha ty fa andao hiaraka ijoro tsy tonga ry zareo ankehitriny izy za miala tsiny fa za namanarina rabe mananjara za mahitsy misolelaka any amin'ny commune any ianao dia rehefa aveo ianao miteny hoe hijery famahana ny olona ny taxi dia ho vaovà amin'io talata io ve zany ny resaka taxi moto tsy minao an'izany rapitso hoe rapitso ve izy dia hiteny hoe foana ny taxi moto tsy hanao an'izany izy aza manonofitsika matoa io ny sisihany nalefa ny tao amin'ny conseil municipal araka ny nantenen'ny vice président teo hoe ny sisihana mafy efa tsy lany indray mandeha ny raha tsika mpanao gazety sy mpanaraka vaovao nanaraka teto zany nalefa fanondrony tsy lany fanitelina atao tery vaimanta zay natonga ny mpanolo-tsaina tim nary toavina raha lambo mahay izay nametraka niny hoe andefa niny taxi moto iny ara tamin'ny délibération faharoa mivoaka ny efitrano niaraka taminay satria very tanteraka ao anatiny ilay tiana hitondrana an'ilay tanàna dia tao anatin'izany rehetrarehetra zany efa zany ny zavatra misy natsona ry zareo tsy hita ka miala tsiny fa tsy androany ianao nandeha hiteny hoe andeha maha olana ny taxi ary ianao ao anatin'izay misandoka andraikitra veriko ihany zay zavatra zay satria zany VTM zany anie namanarina rabe mananjara iza no mifidy an'izany teto
taxi iza no nifidy an'izany teto zahay izao tena ireryhavanay kosa aloha zany satria rehefa nametraka ny fikambanana izahay a de fiaonambe any taxi nanaovana antsoavy tamin'ny voix de presse sy ny rehetrarehetra hoe anao fifidianana isika tamin'izany fotoana de ny taxi no nifidy anay ireo tao amin'izany andraikitra zany vice président alay moa mbola ny taxi nareo no no nifidy azy anatin'ny FDR zao ankoatranareo menada fito menada zany zao zahay ny ao anatiny amin'ny fifidianana voaka avy amin'ny fifidianana zahay PV misy PV ary zay no antony sy ny fijoroan'ny fikambanana tamin'ny 2016 ary vice président zao a marina fa vice président tsy nylaniana tao anatin'ilay assemblée générale tamin'ny volana novembre 2016 fa i vice président koa nisy fivoriana irahanay niaraka tamin'ny président na stationnement de tsangatanana zany hoe fifidianana no nametrahana anazy a ho amin'izany andraikitra na vice président zany fa tsy fanendrena tsy hoe zany nanendry azy hoe ianao de ataoko vice président fa ny taxi no tena tsisy an'izay mihitsy tsisy an'izay mihitsy fa ny raha taxi ndresy lahatra hoe olona manana fahasahiana masa miteny masa mijoro toy izao no ilaina ho vice président zay no natonga anazy napetraka eo amin'izany andraikitra izany ka zay no tiako tenenina hoe reto olona izay mizarazara le tracte tsy masa miseho masoandro matahotra reo zany ny aminay de misandoka andraikitra ary zay indrindra ny antony natonga anazy tsy nanao siniany io ary anamafisako ny antsony tenenin'ny vice président eo hoe aza manaiky rebirebena zany eo le tonga am'le fitenenana mialatsiny aho hoe ny asa natao no ifampijerena iza ny nanao inona teto ary iza ny tsy nanao ninina teto ka rehefa hitanao kosa le olona fa nanao inona teto nanao iady ho anao toriana rane zahay tenako zao namana be mananjary no ny fijoroana ho an'ny taxi satria tamin'ireo anao zao nitoriana de ny telo am'ireo aferana taxi telo am'ireo fitoriana noho ny fijoroana ho an'ny taxi fa ny VTM nga nakaizy izy tao anatin'izany rehetrarehetra zany mijerijery fotsiny any anaty Facebook moa izy miteny hoe tsy miady amin'ny pandobary lozana miandro vary loarana ao amin'ny lapan'ny tanàna hafantanina ny apetrako ankehitriny ianao lasa miteny hoe andao iamany olana fantatro tsara fantatra tsara ireo mpitantana ny tanàna Antananarivo ireo zay no mahatonga any miteny any taxi hoe aza manaiky rebireben'ny olona fa matoa izy tonga amin'izao zavatra ataony zao matahotra n'ilay firaisakinany taxi izy atahoran'ilay firaisakinany taxi hoe reto tsy azo atao ninino ditsina am'izay za inona ny ambadika mety ho hitanareo zany rehetra zany ao anatin'ny daholo namanarina rabe mananjara ary ny tenen'ny vice président teo hoe tao anatin'ny telo taona sy tapony ane zay raha ohatra ka raisina hoe tsy hoe sanatriavo zay biby fa tena karavasina mihitsy zay teto hoe tao anatin'ny telo taona sy tapany zay natao tsy nigika mihitsy tsisy andro tsy ahitana olana zany taxi zany farany teo zao ahiteny exemple fotsiny ery amin'ny Tour Orange ery amin'ny Tsara Honenana ery amin'ny taxi en 30 67 zany rehetrarehetra zany maharay fitaraina an'izay hoe annulena hono ny stationnement nefa ny zahay zao mihitsy no natsonony commune tamin'izany hoe mba isao kely le isan'ny ataoviny recensement ny taxi anareo fa ametraka le parking payant izahay ka tsy tianay ifanitsaka nataonay zany tsy nandray karama zay tao anatin'izany fa nataonay kitsipo ampitiavana tanteraka ho fanampiana mariky ny fanampiana amin'ny commune navoaka le parking ny recensena nomena anazy indray liste reo indray no annuleny ka miala tsiny ary amafisina foana mikambana hoe aza manaiky rebireben'ny olona matoa izy tsy niresaka mivantana taty amin'ny FDR de misy zavatra ketrehany ao zay de aza manaiky iray tsy kombakomba amin'ny zavatra izay efa hitanay hitatsika fa tsy nahasoa atsika tao anatin'ny telo taona sy tapany somary anontany kely any filoha lefitra manahoana zany zao ny rivotra mitsoka ao anatin'ny taxi io tena mbola voatananareo ao anatin'ny FTAR ve zany zao ny tena hoe maizy azan'ny taxi miainga amin'ity statut ty zany hoe ty mbola mitondra nareo manahoana makay zany rivotra mitsoka mbola voatananareo ve zay ny voatazina aloha de zay zany mbola manaiky hatram'izao fa mbola voatazina ao anatin'le statut mihitsy ny taxi mbola voataziny FTR zany satria ninninona zao vao nandeha ty taratasy fizarana ty de ny akamaroan'ny taxi rehetrarehetra somary ny salasala ihany izy ary ny akamaroany de tsy maintsy ny antso an'ny présidentinay foana zany hoe ahoana indray ty fandehan'ity taratasy ty ka vao naheno mihitsy ry zalahy zany vao nitenenina hoe VTM ny ao ambadika io de tonga de niala ry zareo zany hoe tsisy andeha ho any ay VTM matoa ao amin'ny stadina Mahamasina aloha mpalalana antsika ry zalahy raha maka fangatahantsika ao amin'ny stadina Mahamasina de maintsy any amin'ny commune tsika mandalo kianjatafo Mahamasina de tsy maintsy mandalo commune zany ny fangatahana ka anjaratsika zany mieritreritra anjaratsika mandinika hoe iza moa le mitantana ny tanàna Antananarivo mbola averiko eto ihany raha olona vaovao izy
de manaiky ahako fa olona efa 3 taona stapany ny asa teo mbola voaniditra teo izy anao propagande de efa nilazaintsika izao avy ny marary antsika zay de olana aminay miparkil olana aminay ny resaka mutation zay tsy mivoaka fa ela be olana aminay ny resaka tsy ampy anay tsony ny parkil olana aminay resaka clandestin hovatsika zany raha lany eo lany izy mbola nampanatsontsika tompeka 0 atsangana ny brigade mobile anentsika ny clandestin anentsika ny taxi moto anentsika ny tsy ara-dalàna rehetsarehetra ny tenako zao fa impiry isaky miteny hoe misy olana ry taraina mbola le mpitatana am'izao sy le mbola tsy hoe niova koa mbola mpitatana am'izao ihany ty milaza hoe inona ny olonareo ka oka re leonjava-boribory zay de tsy matokontsony raha ohatra ka hoe manana famahana ny reto reto ny satrinay de satrinay FTR raha ohatra hoe resaka momba ny taxi zany no zavatra horesahana vonina mihitsy zay hoe mapio ary zay fa le famahana olana le olona efa le tsy haiko hoe tsy mandresa tsy mahafantatra tsy fantatro mbola eo ihany ve no amanao olana de araka ny teny présidente hoe ohatra ny ray aman-dreny kapoka karavasy anao nandritra ny 3 taona stapany de rehefa vao de manontany hoe aiza marary anao ka anjaratsika mieritreritra zala taxi hoe olona moatra zany ve manahoana sa araky ny teniko hoe na de tiditra politika ary hoe efa mamofopofona ndray ngamba amin'ny fifidianana de ay ve ilaina ihany ny taxi tsoroko milaza aloha eto eo anatrehan'ny vahoaka eo anatrehan'ny taxi fa ny tenako zao tao anatin'ny CST tam'zany no efa niteny tamin'ny Andriamatoa monsieur le maire raha ho avy ny fifidianana ny erinany ka raha ilatsaka ihany ianao ilaina nge zany taxi zany efa 2 taona lasa zany ka ty efa ho avy ndray mivolana vitsivitsy isany élection de avindre nareo taxi ka taxi rehetrarehetra aloha de miompikevitra amin'ny FTR daholo fa tsisy andeha ho any fa zay bro ihany no any ary raha ohatra hoe andeha am'izany fifidianana zany de alohanay aleo anay manohana amin'ny présidentenay fa io no assurenay zato isan-jato fa tsy vadika amin'ny taxi noviana ohatra misy drafitra zany fanatsarana fitaterana mihitsy misy an'ity drafitra sy tia tokoa eto ambany masontsika eto namana rina rabe mananjara tamin'ny 24 te hitantara kely namanarina mamela iresaka tantara resaka fifidianana mantsy ny vice président teo ny atonga de tsoroka ary mahitsy aho rehefa miresaka hoe raha ny taxi Antananarivo manokana satria ny resaka fanohanana moa vice président tsy nanohana ny ben'ny tanàna mihitsy zahay raha tsy misy kosa ny fifanarahana ny amin'ny famahana ny olany taxi zay akory tsy olona dala tam'zany zay natonga ny taxi nanohana azy zay aloha zany mila apetraka mazava tam'zany fotoana misy mifampiresahana mihitsy fa zany hoe ny olona mora mivadika zay zany no isariako ny sain'ny taxi ary zay le mora mivadika zay indrindra no mila isitomana ny sain'ny olona hoe efa impiry mivadiana isika de mbola andeha ho rebrebe ny olona ndray ve iverenako le resaka tantara teo ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina tam'zany fotoana no niantso ny tenako raha tam'zany ny tenako hoe hirotsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo hoe aza mirotsaka ndao tsika hiaraka fa misy olona any de ny tena moa fampandrosoana Antananarivo ny tanjona tsy ilakisa fa raha misy kosa no heverina fa mety hitondra soa ny tanàna de hoe ndao tokoa ary ho fiarah-miasa zany tsy nampaninona tam'zany fotoana tam'zany ny filoham-pirenena iny no nyresaka tamiko hoe ianao de ho atao adjoint au maire iandraikitra ny fitaterana sy ny tsena izay isan'ny joroko koa tam'zany fotoana zany io resaka tsena io de zay zany le fampiresahana amin'ny resaka dil mantsy ianao de natoky ianao natoky zay mantsy le hoe araka ny tenen'ny vice président hoe tsy matoky zava-boribory tsony zany zay inona zavatra nitranga io zany le ben'ny tanàna io ben'ny tanàna io tam'zany tsy nampahafantarana anay hoe io le candidat fa de izy moa zany le izy rehefa aveo am'izay nandeha ny fampahafantarana ny fionana tamin'ny taxi tany fionana tamin'ny taxi voalohany de fa nisy olana satria mbola saika sisika le resaka homavety izy de fa nisy fifamalina de aveo de hoe tsy alefako ndray io tsy atoko de rehefa aveo am'izay tafapetraka somatsara izy lany somatsara zany izahay satria za lasa nitarika andeha amin'ny conseil municipal inona ny zavatra nitranga avy hatrany izy de mivadika tamin'ny teny nomena raha mifampiresahana zao adjoint au maire tonga de no diny tsy fantatra le resaka adjoint au maire de za zany teny hoe raha tsy adjoint au maire raha tsy mampanina fa aloha ary mba iandraikitra ny sampandrara miandraikitra ny fitaterana farafaratsiny de ny teny ndray izy hoe efa misy an'io polisy io tam'izay izy commissaire zay nataony tantana ny DTMU zany de ny tena moa zany ndeny hoe tsy maninona raha rehefa zay ndray koa mifandaminana fa zao miresaka drafitrasa mantsy ianao de netiko rehefa niantso anahy kosa aloha le commissaire hoe ahoana fa hoe za zany no taleo izy de ahoana zany nieritreritrareo taxi
de nandrafitra nyity drafitrasa zay nandaniana rondo ty zahay drafitrasa ho fanatsarana ny fitaterana taxi eto Antananarivo asehoko anareo tsara tamin'ny janvier 2020 zavatra iza nanao an'ity zahay ny nanao an'io eritreretinao hoe atraiza le fitiavana zay anananay hoe zay zany efa mivadihana tamin'le tsy nomena an'le toerana fa mba ho fitsinjovana an'le teny nomena tamin'ny reto pikatroka de hoe ity ara le drafitrasa ho fanatsarana raha mamadibadika an'ity zao tsika de voasoratra mazavato hoe voalohany aloha hoe atao recensement de taxi de faharoa hoe ho foanana ny taxi clandestin fanenjehana ny taxi moto zany rehetrarehetra zany fanafainganana ny mutation ny avoko ny ady amin'ny kolokolo any amin'ny resaka lalambe ny famerenana ny famaritana amin'ny parking sy fampitomboana isa amin'ny parking voasoratra ato zany fa za miteny aminao na manarina rabe mananjara mifanohitra tanteraka amin'ity zavatra soratana ity ny zavatra nataony tao anatin'izay 3 taona sy tapan'izay raha miresaka zay hoe fanenjehana taxi moto fanomezana lalana taxi moto ny nataony raha miresaka zay ato hoe ampitomboana ny stationnement de faritana ny stationnement fampienana sy fanafoanana ny stationnement indray ny nataony fanenjehana ny clandestin miraviravitana ohatry ny fotsiny commune ka inona zany ny zavatra tena nataon'ny commune tao anatin'izay ka raisiko le teny vice-président teo hoe tsy hoe olona tsy mahafantatra ny olona ny taxi le mpitantana fa sady efa nomenana azy ny drafitrasa anketrehana nandaniana rondo no mbola niona mivantana tamin'ny taxi izy tao amin'ny hémicycle tamin'ny février 2020 tamin'izany fotoana nefa niresahany taminay mihitsy hoe zay afaka mamory taxi fa mila ny taxi ieniny etaetany fa tsy voatery amin'ny alalanareo FTR tamin'izany zay tsy nanisy olana satria zay nieritreritra fa tena hoe ho famahana olana marina le fampionany de navelanay izy nampiona tao de zay koa tao tamin'izay fotoana zay de niresahanay tao fa ity ihany no verina tao ty drafitrasa ty ihany no velabelarin'ny taxi tao tamin'izay itenenana aminao hoe efa voafantatra le izy de efa narafitra tato de 3 taona sy tapany aty aorina ve vo resahana aminay indray hoe ho famahana ny olany taxi de zarazara ratrakta ohatran'izao ka zay ny teneko hoe fandrebrebeny io ary za tena resy lahatra fa noho ny fiavian'ny fifidianana ho avy tsy ho ela de tonga saina tampoka angamba mifoa voam-pandrina hoe hay ho ilaiko ihany reto taxi reto rehefa tena nataoko ny kôty de hoe aloha amin'izay indray aloha ho jerena raha mamahany olana ny taxi ny tanàna n'Antananarivo reo le olana foano ara ny taxi moto ho hitanay eo amin'ny talata raha sahanao déclaration fa foanana ny taxi moto rapitso hoe mijanona amin'ny toerany daholo ny stationnement hoe avoaka tonga de indray andro ny licence rehetrarehetra amin'ny toerana zao tonga de avoay daholo ny licence rehetrarehetra magaila be ny licence ray andro any nampanantenany anay nefa ny roa taona mandraky ty ny androany mbola any ny licence amanarivony de récépissé kely zay no entin'ny taxi miasa any azonao ohatran'izany koa le resaka clandestin teo de ohatran'izany koa anankiray ary ity zany ayany anay satria resahana foana atao amin'ny conseil municipal resahana foana rehefa misy fionana amin'le tale hoe le visite de conformité tokony atao visite de conformité ho nefa izy ihany nampanantena fa ho foanana ny contre visite zay kosa tsy rebirebena ohatran'izany zavatra ny teneninao de tazominay amin'ny teninao ianao lefa le resaka toerana efa tsy omenao tsy rarahinay zany fa ny teny zay ny teneninao kosa hoe tsy atao contre visite izay mivadika visite de conformité de tazominay zay zavatra zay za zany miaraka ny teneniko toe miahiahy izahay hoe io resaka fivoriana io resaka fampirisiana ny taxi hoe andao anao visite de conformité fa zao non zay ara zao vao mivory farany teo tamin'ny sabotsy teo fa sabotsy talohan'le teo zany hoe talohan'ny fakomaly de tamin'ny heriny zay sabotsy inona ny zavatra resahan'le mpikambana taminay izy ho sady taxi be ny taxi zay ozy manao visite de conformité teneniko anao jereo ozy izy ny sariny tobiliko zao ve ozy de tokony ho tsolany fa tsy lany ozy izy vola ozy mandeha be mihitsy any amin'ny resaka fanaovana visite de conformité zay aloha zany le fitarainan'le taxi be isany sady taxi moa zany izy makaroa izy zany ao anatin'izay ka zay de miteny zay kosa tsy anao le visite de conformité ho fanajana le fampanantenana nataon'ny be ny tanàna raha izay faharoa ahoana moa zay no terenao anao visite de conformité nefa ny taxi moto jerena fotsiny tsy permis tsy visite tsy immatriculation tsy carte grise tsy assurance tsintsiny nefa miasa mitatitra vahoaka de le taxi nefa efa terena amin'ny hetra terena amin'ny assurance terena tsy maintsy manao visite de mbola terena ihany keo anao visite zay le voakaravasy nresahana eto na manarina rabe mananjara ary de io ndray zao de resahana indray ny resaka capacité tamin'le fivoriana farany teo zao de tsy tahoatra vetivety kely aloha le resaka capacité hitanao anao capacité indray hony de ohatrany hoe marina be ty fanamariana nataon'ny mpikambanao aminay ty hoe zay efa antitra zao ve
efa zoky olona ohatr'izao ve zay vao andeha iofana indray andeha hianatra hitondra taxi nefa 20 taona zay nitondra taxi teto satria zay le ndresahana zany tao anatin'le fivoriana farany atao amin'ny conseil municipal hoe alefa mieloha ny examen isy examen hony azafady kosa zay iverenako foana le resaka teo hoe ny taxi moto eto jerenao ohatra ny tanina lavona de zahay zany ho terenao foana ary le capacité io de netiko eto mihitsy indray ny budget anay ho an'ny 2023 de miara-mamaky tsika senao na manarina rabe mananjara fa ato misy hoe délivrance ana capacité ho an'ny taxi ville ozy izy 3 alina ho an'ny taxi besbus ozy 10 alina zany hoe le taxi zany de natao tsetsefina mihitsy ve isaky mietsika de resa bolavola foana ary zay ho de tena hoe miaia hoe volosana ity resaka famoromoriny ty taxi tambatambazana zany reto satria efa fantatra aneo zany VTM zany tsisy tsy mahay zany taxi de reo indray ny appréciena hoe andao de vorio le taxi de ampidiritsika ao ny hevitra hoe ohatra zao de ampidipidiritsika ao ny hevitra ary mahatonga anay miteny any taxi tsy misy mahazo makany de zao na manarina rabe mananjara le olona efa nanana fo maloto taminay hatramin'izay tsorinay zany satria zany zao tsika rehetra samy mahita hoe aiza kosa ve de efa olana efa nitenenina efa impiry de tsy vahana mihitsy de zay manahy hoe mody hoe atsona ny taxi aiao any anay de rehefa aveo asina olona any ivelany tsy fantatra de ivorivory eraka aminay eo de reo ny asina manangananga tananao de hoe tamin'ny fivorian'ny taxi de tapaka fa zao non ty mantsy ato misy hoe samy hafa misy samy hafa mantsy ao zay indrindra ao anatin'le fanasana misy hoe samy hafa inona ny mety horesahanao ao anatin'le samy hafa ary hiteniteny fonao anao de isisy tsangatanana andeha eo de hoe ifa neken'ny taxi tao anatin'ny fivoriana fa zao azafady hoa voalohany hoa reo papo mamory reo de fa tsy izy tsy manara-dalàna manao usurpation de fonction izy ianao ny andeha amory taxi izy satria ny taxi Antananarivo Ray Manontolo no vorianao fa tsy ny taxi any amin'ny stationnement anao ihany mais usurpation de fonction zany ka miala tsiny fa zay mihitsy mahatonga any amin'ny teny hoe birao rery no hoany ka ny birao rehefa hoany de amerina indray satria zany tsy henony mihitsy zany le antsoantso na manarina rabe mananjara de ho amafisinay ao zany ho amafisin'ny birao zay tarihan'ny vice président hoe reto ara le olana impiry zay nefa nyteny anareo fa io tsy misy jamba ohatran'ny olona minitsy mijery ary tsy misy olona marenina ohatran'ny olona minitsy mandre de ho hita eo zany hoe rehefa tonga tokoa raha ve le fivoriana de tonga de isy décision ve eo hoe ok raha fa hofoanako ny taxi moto fa raha miteny an'izay izy mitehaka kosa aloha zay isotra azy zay mety antso anareo mpanao gazety ary misotra fa zay zany nendrasan'ny taxi zay kosa raha hoan'ny famahana ny olana zay tsy adala akory ka hoe andeha hiady am'zany non faly zay fa ny anay kosa le asina kajikajy hafahafa asina mbadimbadika non azatsiana an'izany le izy aleo andeha lalao madio ataovy mazava raha misy ny tokony fiantsona ny taxi rehefa tsy te hiresaka amiko izy satria za mety tsy tiany io vice président eken'ny taxi io toteny eny amin'ny taxi io izy atsona miaraka amin'ny birao miaraka amiko de izy resahana hoe zao ny atao fa hatramin'izay hoa io mety raha nety sola ny kirary de tena sola mihitsy miakamidinao amin'ny commune amin'ny fitondrana ny olany taxi fa tsy misy miaino ka tsy androany izay no andeha ho rebrebena amin'izany hoe andao ivory satria rehefa hoavy mantsy fifidianana na manarina de zao ny zavatra hitanay atsona ny mpivarotra de vorina ao mikanja amin'ny tafo atsona ny anina de vorina ao mikanja amin'ny tafo lasa anjely tao de hoe io fa manaiky resaka digitalisation zany ane le resahana ao le voiziny de ka zay efa mahita an'izany sary zany de zay tsy rebrebena fa rehefa mahaolana de va ao fotsiny fa rehefa voavany olana mitehaka zay mazava zay Andriamanto Filoha-lefitra manakambara-tena Andriamanto Alain Andriamanarivo anapiako kely an'izay teny présidentinay zay zany hoe io manko matetika moa zany voizin'ny zareo mpitatana Antananarivo ary zao fa nisan'ny niatrika tamin'ny DDMI tamin'izay de hoe resaka politika rakajikajy tsisy resaka politika nefa raha hitantsika am'izao zao kajikajy politika zany zao zavatra zao mbola apiko ndray hoe kajikajy politika zao hoe telo-taona sy tapany le taxi tsy nirarahina de zao tambatambazana indray ny taxi satria ho avy ny élection zany zay zany aloha ny zavatra ray de mila tonga saina mihitsy zany tsika rehetrarehetra taxi namana rehetrarehetra zany fa tsisy mandeha amin'io fanasana io mbola ho amafisoko etona fa aleo amin'ny birao solotena birao no mandeha makany birao an'ny FTR no mandeha makany de anytsika zany no
mahita anazy fa ho hitanareo any mivavao fa tsika moa misy fivoriana foana zany isaky ny sabotsy alohan'ny faravolana ho apara aminareo ary koa tsy maintsy isy mpanao gazety ho avy any raha pitso ilaza amintsika hoe zao zany aka interview aminay zany iresaka hoe inavy ny zavatra anatin'nandeha tany fa zay de tsy anakitra amin'ny farany ny fanodikodonana ny sainana taxi ary marina mba fizako ny tenin'ny présidentinay teo hoe misy kajikajy io ny tena marina satria eo resaka volo io ninina zany tsy maintsy voizinao satria fa amin'ny CST nay taloha moa zany aloha tonga de hoe taloha ny aton'ny lehilahy CST aloha tonga de ampahalalana antsika satria tsy nenona mihitsy zay amin'ny fitarainana ny taxi zany hatramin'izay ka hatramin'izay hoe reto avy marary ny taxi tsy noenona tsy ny rarahin'ny tom commune zay nefa voasoratra ary manana arrêté an'izany zay arrêté ministériel mihitsy ty zavatra ty hoe izay de solotena ny taxi arrêté municipal municipal arrêté municipal solotena ny taxi ao anatin'ny sehatry ny taxi zany raha misy ny olona ny taxi de mandalo aminay aloha ifampidiniana zay vao ampiarina any amin'ny taxi zany rehetrarehetra zany efa nedivana atao hoe maninona efa miantra le zavatra zay vao hoe mahafantatra zay hoe misy ohatr'izao ndray nasiany kitiany zalandregny miparkina nay ary président kitiny zalandregny miparkina nay ary tsy hoandry zalahy zay tsy navelany tao hoe nakary zay ohatran'izao zany ny zava-misy rehefa ohatra amin'izay ohatra akaiky zay teneniko aminareo zay misy kajikajina samy hafa io zavatra io hoe ao anatin'izany mety hoe ny visite de conformité mety ao anatin'izany ny resaka iny tsy capacité satria vola daholo zany zavatra rehetrarehetra zany de nytiako resana hoe amarinako an'izay zavatra io satria zay zao nampatonga anay ny ala aloha ampahalalana ho atsika aloha fa sao de hoe mahazo vavao afany zany nareo hoe nampatonga anay ny ala de zao noho ny tsy fenona aloha voalohany indrindra ny CST zay niaro ny taxi hatramin'izay fa ny enona fotsiny modinindreo mpitatana antanantananarivo reo tsy ny rarahina zany sy ny tompona andraikitra atao aminy misy zany hoe ny taxi andao foanana ary miparkina anareo fa mandoa 3 isan'andro nareo tady dio tsara zay andoa 3 isan'andro io talemisahana mbola ao izy talemisahana ny fitaterana ao io no teny zay taminay tsy nentina anao soni an'izay zavatra zay hoe anao tsangatana de anao soni tsy nentina anao zay de zay ny antony hoe zay de ametra-pialana de hitatsika am'izay zany zalahy mpisehatra taxi fa ataontsika ahoana moa ny andoa 3 isan'andro tsika ary anatin'ny ray andro ray tsy misy olona mandeha na ny ray ary mba ho hitangaina atsika itsika nefa ny sazy tsy vakilovy zany ny filazan'ny de ahoana mono andavanay 3 isan'andro de hoe parkina am'izay fa ny plaisir ny tomobile mandody 10 izy anatin'ny ray andro de nareo zany mba atao 3 ahoana moa zany taxi mbola tsisy ny parkina de fa nisy na zala to hoe parkina ho an'ny taxi ary hatramin'izay tsy mbola nisy an'izany atao hoe renouvellement zany raha tsy tam'ty fitantanany tanana Antananarivo renivohitra ty lasa ahitana zany hoe renouvellement zany de le renouvellement anao ve alaiko ohatra hoe ny anarako zao Andriamanarivo alay de rehefa ohatra hoe manao renouvellement ve za de lasa hoe alainy fotsiny ihany ny soratana fa tsy soratana tsony le Andriamanarivo zany hoe tiako ahena hoe raha folo ny parkina anao no autorisé de lasa nahena 3 na 4 sisa zay zava-misy am'izao fotoana zao mitenen'zany ianao manazava an'izany ianao amin'ny tompona andraikitra de hoe fanatsarana ny tanàna Antananarivo anjarantsika mieritreritra hoe miatsara ve sa miapotika ny tanàna Antananarivo manahoana ny faky manahoana ny lavaka manahoana ny moto petraka any am'izay ipetrahana azy tsisy sasy tsisy ninina mahazo azy nefa tsika taxi mba miakarakeranga hoe ambony trottoir na hoe sanatria vaky pnenao eo amin'ny sisiny eo fa tsoahana ny lanterina anao miandreo zareo mametaka takedare zany ny zava-misy ainanay taxi de ny taxi foana no poretina ka aminay zay malala ny tokony mahafantatra anay fa de leo zay leo raha mbola ty tana ty Andriamatoa be ny tanàna Antananarivo ty ihany no mbola hoe mamaly onay tsy mino ary tsy atoko an'izany tsony zay fa de zay le tenin'ny présidentinay zay hoe raha tonga de tout de suite hoe foana ny taxi moto rapitso na ohatran'izao rao voniny zay ny afaka ny eniny teniny tiako amafisina kely namanarinana be mananjara le resaka CSST teo eritreretinao nametraka an'io rafitra io izy hoe CSST comité stratégique du secteur taxi de miverina kely am'le statut hoe izahay raha nametraka ny fikambanan'ny taxi tsy izahay misy mantsy diso fandraisana mieritreritra zany zareo na izay mihitsy ny véhiculé no ohatrany hoe Jacques Lémence na iaraka tamin'ny vice président Alain sy Brao aneny nanangana le fikambanana non ny taxi nametraka ny fikambanana fa rehefa aveo zay ny fidina mitarika an'izany fikambanana zany raha tsy rapitso zany zay tsy ho eo amin'ny toerana itsony zay mandefa ny fikambanana mitoetra tsy nareo zany hoe tetatetaka te anao anio tena hoe fanony ny taxi na tonga anay napetraka ny taxi ny fidiny zay matotonga ao fa ny fikambanana ny taxi nametraka azy zay mantsy mahatonga an'ilay hoe ary ity moa zany isan'ny ararotindry zareo koa hoe ndraindray misy taxi tsy maharaka de miteny hoe zay neutre zay tsy miditra anaty fikambanana zay zao de ho an'le tsy mahafantatra de aloha ampahafantarina fa fivoriana tamin'ny volana novembre 2016 tamin'izany fotoana no nanapahana hoe ho atsangatsika ny fikambanana izay iaro atsika
de zahay a no fidiana hitantana fotsiny ihany dikan'izay zany tsy mety mihitsy le fitenenana fa le fitenenana an'izay koa no mahatonga ny retolo reto hitady any ilay hoe aiza ny ahafahana anaovana mikimaky anasamatsamana nyty resaka taxi ty tady to tsara fa tsy adala ny tôlo raha miteny fa ny firaisan-kina no hery ary mitabe tsy lany mamba ary ny akanga maro tsy vakinambo zay le izy fa ny olona zany mitady an'izay fanasaratsarahana izay de zay ny tiako tenenina hoe momba n'io resaka FTR io ny FTR zany tao anatin'izay 3 taona sy tapany zay no tena ny joro ny aro ny taxi ary misoratra mazava atao anatin'ny statut zany hoe inona ny andraikitra zay raisinay de resaka le CSST tsika teo de zao raha ny tokony ho izy zany raha manaraka an'izay voafaritra ao anatin'ny lalàna zay a de tokony FTR irery no ao anatin'ny CSST zay zany le izy raha ny tokony izy tsy voatery ao raha matoky Clémence fa afaka hoe mpikambana ao anatin'ny FTR na ampidirina tao anatiny fa inona ny zavatra mitranga ampidirina ny resaka hoe VTM hony ao anatin'le CSST de nampidirina ihany koa le resaka hoe taxi neutre hony tena za tamin'izany de efa ho zay hoe inona rety zavatra ty aiza ny misy an'izany hoe taxi neutre zany manana récépissé ohatra ty ve zany taxi neutre zany hoe zay taxi neutre fa hitanao tamin'izany de efa misy ny politika ny zarazara ao azonao de fananina tao anatin'le CSST natao zararanisy enina moa nareo enina fotsiny mpikambana FTR de natao 5 le VTM de natao 5 le neutre de jereo tsara le fifandanjakery de rehefa misy zany ilay zavatra ho tapahana ka misy tsangatanana de maninona resy foana le FTR nefa le FTR ny tena tokony ho reny be an'le resaka fikambanana am'le resaka taxi hitanao tamin'izany zany de efa hitanay le kajy za manokana efa nahita an'izay zay no natonga anahy misy fotoana reo taxi be reo miteny amiko reo mpitantana amin'ny taxi be hoe maninona Clémence tsy miditra ao anatin'ny CSST fa zay ao daholy zaho tsy miditra ao anatiny io satria efa hitako io rehefa tsinjoko fa zavatra hafa ny tena kinendry ao anatin'io zavatra io de tsy diso atao anatin'le zavatra nieritreretiko satria iny ara le izy iny le resaka hoe libéralisena ny stationnement hoe ketsika aveo izy izy libéralisena ny stationnement de manangatanana ny VTM ao anatin'izany tsy zay le izy ina manay anay manangatanana fanampiana hoe aloha reo libérena izy a de eny nanangatanana tena VTM telo rivo de natahotra indray satria to de nametra-pelana zany zay na ndefa taratasy hoe zay a de tsy ana tsy makasitraka ary tsy matokotsony zay CST mitsangana eo satria ny rafo tsara dalàna aloha zany de ny FTR de teo ny ohatra ny aohatra zany ny commune de tsy nametraka an'izay hoe parkina 3 rivo isan'andro zay satria zay ka zay zany de fahitanantsika zany ho an'ny mpeno sy ho antsika taxi mbola ny FTR ny mbola ekeny ny fanjakana sy ara-dalàna ary mbola ekentsika taxi zay misehatra eto amin'ny tanàna Antananarivo de tsy sananao an'le mandoa an'le 3 rivo zany zareo tao amin'ny commune ohatr'izay koa zao le resaka visite de conformité de ry zareo VTM raha tsy diso ana manay alain no tena misisika mafy ny amin'io hoe ataovy le visite de conformité nefa zay FTR zany manohatra mafy ala izy no le antony nambarateri alona de hitanao am'izany zany hoe hita taratra zany tao anatin'izay ady zay hoe tsy ady makany amin'ny fiarovana ny tombontsoan'le taxi le atao fa miady ho any am'le tombontsoan'le tanàna Antananarivo zany hoe le commune fa tsy le tanàna Antananarivo tanànatsika fa le commune mba hoe aloha alefy ty de alefy ty sitranay ohatran'ny zao ka le izy tsotra be ho atsika zay mpanaraka amin'ny fandarana tsy voatery taxi ianao manaraka an'ity fandarana ity fa tsapanareo tsara am'izay hoe le olona zay manara-dalàna foana no pitehana fa le olona zay tsy manara-dalàna avela malalaka tsy kitikitihana mihitsy zay zany ny zavatra mahatonga anay tezitra ohatran'io hoe zay kosa tsy anaiky any zavatra ohatran'izany ka de davina hodinganina fotsiny satria za zao mitena anao Rina Rabemananjara sambany atramina flouan'ny taxi no hoe zay sy vice président Alain miakatra anatina émission ohatra raha tsy diso sambany zay vao tena hoe niaraka ohatran'izao manao émission fa hatram'izay na izy miaraka amin'ny taxi na za samirery fa matoa zany zay lohany mihitsy no tonga eto amin'ny miara-manonja androany de tena hoe andohalika ny rambary ka mila tonga saina ny taxi rehetrarehetra mila amafisina io resaka FTR io mila amafisina orona io fikambana tsika io mba tsy tenenako hoe fikambananareo io satria misy mitady miaoao any zany ny resaka zarazarao ny resaka fandemetssaina ny resaka fampidirandirana hevitra izay mety tsy ambomby atsy amintsika taxi sy tsy hoekentsika taxi misy miteny azy zao hoe io Clémence mihitsy raha ny tena manelingely leto efa firy taona zay io mihitsy ny tena mitondra ny lohan'ireo taxi ireo mialatsiny aminao ry Clémence za mpanao gazety miteny zay i Clémence io mihitsy ny tena mitondra ny lohan'ireo taxi ireo sy manelingelina
de za miteny aminao io ianao valiko mihitsy zay ka satria misy tokoa no miteny an'izay de le izy tsotra be araka ny teneniko teo aho hoe ny asa natao no ifampijerena so ifampitsarana hoe iza nanao inona fa raha zany Clémence zany no lazaina hoe ohatra hoe Clémence nanao an'izao Clémence samrery no hany taxi voasazy no ny fiarovana ny taxi teto nazahoako sazy miantona ane zany namana Rina Rabe Mananjary sazy enjana indrindra tamin'ireo sivy izay nitoriana dikan'izay tsika rehetrarehetra mandinika Clémence mahavita mitarika ny taxi ary toteny ao anatrehan'ny taxi fa za moa zany ao anatin'ilay andraikitra satria za koa miandraikitra ny resaka mampanolo-tsaina de efa manomboka amin'ny délégué andraikitra maromaro amin'ny vice président fa tsy hoe raisiko daholo kokory ny andraikitra fa araka ny teneniko anao teo hoe sambano tao anatin'izay telo taona sy tapan'izay no hoe zay sy vice président mihitsy miaraka miakatra anatina émission fa io zandray olona démocrate de raisiko mihitsy ny fanakianany olona fa haiko tsara koa mamaly azy hoe raha tsy nisy any Clémence efa ndresako tao anatin'ny Facebook zay efa potika sorotika ny taxi Antananarivo reo rehetrarehetra andresahanay teo miprofo hoe zahay tsy niteny afa-tsy hoe vao ty olany ty zay fotsiny eny zavatra niteneninay matoa zay nanao nytondravitra azy tony vao ty olany ty vao ty olany ty fa maninona no manao be marenina foana ao anatin'izay zay ny le teneniko anao hoe lasa manahirana le izy satria lasa misy kajikajy ao ambadika le zavatra de nefa ny anao raha mpitantana zany de tokony hoe inona moa nametrahany vahoaka anao teo amaolana de rehefa mamaolana de tena vahana amin'ny fo tsy asiana kijerijery hoe ka ianona ka zao ka izao ka izao fa zany miteny aminao namana Rina Rabe Mananjary raha ny zavatra efa nataony io be ny tanàna io ahy sy ny zavatra nataony io be ny tanàna io anay efa tsy tokony hanoratra any amin'ny be ny tanàna itsondra zay manokana fa impiry nefa ny FTR mametraka fa miany taxi ny commune ka mbola manoratra taratasy foana ihany ho fanatsana farany teo zao nandeha fa recommandé mihitsy satria misy an'izany any tsy raisiny resaka momba n'le CSST teo ihany hoe zay tsy zay hiala ao anatin'le CSST satria anaovanareo kajikajy le izy fa ny FTR ny tena tokony hitondra ny resaka taxi de nefa ny asianareo mpidiranareo olon-kafa zay tsy lanim-bahoaka ohatra zany ny resaka visite de conformité na mpidirina tao daholo zany resaka rehetrarehetra zany tao anatin'le taratasy nalefanay ho fanajanana azy zany rehetrarehetra zany de manoratra taratasy foana ny FTR ninona zavatra ataony ben tanàna zany manoratra foana zay nanoratra tany amin'ny adjoint au maire nisy fotoana tamin'le fanesorany andreo taxi teo Beorika zay nanasaziny ako tao anatin'izany saziny nanatitra ny taxi olona manana autorisation de nitsoahany teo de nateriko le taxi non nareo kosa mipetraka eto fa ity ny autorisation nareo de saziny fa za ndray hono ambadiky ny grevy mpivarotra satria grevy mpivarotra tamin'izay fotoana zay hitanao amin'izany de zay ny teneniko hoe mbola nanaja foana zay manoratra ny amin'ny adjoint au maire misahana fitaterana hoe misy an'izao olana zao ka mangataka famahana fa manamafy sofina manamafy sofina daholo ny rehetrarehetra de tonga hatrany amin'ny tribunal ny raharaha rehefa avy eo zay indray nitoriana lazaina fa manakorotana ka nytiako tenenina aminao zany hoe rehefa mitantana tsy tokony mijery nizaniza fa mijery hoe inona ny andraikitra napetraka amiko eto amin'ity andraikitra ity de zay tanterahana fa aza mijery lavitra zay fotsiny andraikitra voalaza ny voalaza ny statut sy ny sisa de ohatran'izany zao ty resaka taxi moto ty asiko resaka mihitsy satria misy nanao fanamarihana zay tany anaty Facebook hoe jereo fa sady manendaka olona miteraka fikorotanana fanapitehana an'le tanàna zahay de niteny zay ny raha niteny hoe tsy mety io taxi moto io tsy resaka fotsiny hoe ho fiarovanay ny taxi fa tena ho fijerevana an'lay tanàna amin'ny mampanolo-tsaina ihany ko fa za miteny aminao fa manamafy sofina de zao farany teo nisy alefa any andahana izay nalefa nareo mpanao gazety moa le izy miparitaka be any faharoa misy any amin'ny 67 izao mitaraina satria tsy azo tenenina le taxi moto de apetrapetrany eny amin'ny devanture ny olona eny moto any de sakana ny parkina ny olona de tsy afaka mivoaka le olona zany eny zavatra misy amin'izao fotoana zao hoe lasa kabraraka ny tanàna Antananarivo de nefa ny taxi moto de tena tsy manara-dalàna ity ny arrêté didy mpitondrana ministérialy izay manazava hoe reto ihany ny autorisé na mahazo alalana manao fitaterana mivahoaka eto amin'ny république Madagasikara mihitsy fa tsy hoe eto amin'ny tanàna Antananarivo arrêté numéro 1174 io ny mandrafitra an'izay io ny hitorianay anazy ka zaho agaga raha miteny izy hoe fa mahana olana de ahoana de izy ve de anaiky ho resiko moramora zany any amin'ny fitsarana ozy ianao tsy anaiky an'izany izy je le connais tellement fantatro tsara io olona io fantatro tsara ireo mpitantan'ireo tao anatin'ny telo taona sy tapany zay ka tsy mino an'izany aho hoe raha pitsy izy de hiteny hoe foanana ny taxi moto tsy hanao an'izany izy tsy hanao an'izany izy
eny ary ka mandeha moa zany ny fotoanantsika zay zany zao ny fipetrapetraka ny raharaha de mieny ny olona mijery akaiky ny olona de fanontaniako ao anatin'izay ihany koa filoha lefitra raha matoa filoha an'ny FTR de ny hoe manahoana arany tena hoe mbola voatazana hoe zany lanjan'ny taxi indrindrindrindra manoloana ny fifidianana hoe tena mizany taxi zany a tsy azo idivirana zany ho any zay rehetra isehatra fifidianana soatran'izay zay mba tena tiako anotaniana mihitsy le lanjan'ny taxi lanjan'ny FTR re ny anahy aloha ny tiako tenenina na manarinana be mananjara de ifirenako kely le tantara hoe zahay taxi a matoa ny hiditra tao anatin'le resaka politika satria ny zavatra rehetra mantsy de politika io koa mantsy tiako resahana zay politika daholy ny zavatra rehetrarehetra ande exemple hoe na ny zanakao ary na voateraka raha de mitomany izy inona ny antony mampitomany azy te azo nono izy de mody mitomany izy politika daholy fa eo mila manavaka fotsiny hoe politika mahasova sa politika maloto ve sa politika mahomby ho amin'ny fijerevana ny tombontsoa amin'ny maro anisa fa zay kosa de resy lahatra fa ny politika zay ataonay ataoko anaty farakososina le politika de politika ho an'ny fijerena ny tena mahasoa ny taxi ary resy lahatra amin'izany reo teny ianao hoe ny taxi ve amin'ny resaka politika raha resaka fifidianana satria atrika fifidianana antsika olo-pirenena ihany koa reo olo reo de zao teneniko anao nen'ny taxi de tsotra iza no afaka mamany olany iza ny vonina iaino azy iza ny tsy hamitaka azy intsony iza ny tena vonina hijery ny any ambilaniny sy anasoa azy ohatrany olona mivoaka malagasy mihitsy ohatrany vahoaka malagasy mihitsy amin'ny akapobeany iza ny olona tsy hanao fampanantenana pokaty intsony ary iza ny olona izay tena hijery marina mahasoa ka hoe tsy hivadibadika amin'ny teny nomena zay ny taxi ary iza ny olona tsy hampaninofy iza ny olona tsy hampaninofy azy atao an'izao zay indrindra ohatra zay zao nampanofisina hoe atao an'izao ianao fa ekeo fa atao an'izao na nofy zay fotsiny le izy mijanona ho nofy le izy hatramin'izao telo taona sy tapany ateoriana de ny taxi zany de zay fa rehefa zay nijerenao io ne zahay mitarika fikambanana fa marina hoe tsy miresaka politika zay fa ohatrany olona rehetra reo taxi reo olo-pireneny reo e fa rehefa hitany kosa hoe mijery azy ianao tsy adala izy fa raha ohatra zao kosa hoe olona mbola anao ohatran'izao olona androany miteny raha pitso miresaka be androany miteny c raha pitso milaza fa hoe za mibe ny tanàna fa za manendry fa nareo tsy afaka manao ninina fa zay tiako ny atao eto ohatra zany rehetrarehetra zany ane ny ainanay teo vava be ohatra zany azonao ka ny tiako tenena hoe zany kosa aloha de aleo tsorina tsy mandainga eto raha miteny an'izany hoe teny efa leo mbô nanana raha le taxi leo mbô nanana ny amin'izany zavatra zany fa io araka ninina am'ty zany nareo tsy manatena ninina amin'io zay tsy manatena ninina amin'io zay ary tsy manatena ny mbola isin'ny ohatran'io koa rapitso satria rehefa tsy mahomby de mino maromarona fa hitady fika hafa indray izy satria araka ny teneninao teo hoe manahoana ny lanjan'ny taxi io resy lahatra izy ho andro any mety mifo izy tamin'ny malomaraina na tamin'ny oviana hoe tena ilaina ihany reto taxi reto tena enjana be zany hiady amin'ny taxi zany surtout eto Antananarivo de zay mihany tonga anazy resy lahatra amin'izany zay hoe aloha atao indray ny famorina aloha de resahana satria mieritreritra ny taxi ve fa adala izy ireo le taxi manana vady amanjanaka zay indrindra zay mahatonga anay sarotiny androany sarotiny foana zay tao anatin'ny telestora sy tapany hoe zay kosa tsy ataonareo kilalao fa raha nijery anay nareo tsy adala zay tsy adala reo taxi ireo na aminay ninina hitarianay sy vice président anazy rehefa nijery ny taxi ireo ny mpitantana ahoana ny anodinanay ny sain'ny olona zay nijerenao momba azy tsy voahodina an'izany zay fa enao tsy nijery azy tao anatin'ny telestora sy tapany de izahay ny lasa hitany hoe tamin'ny présidente kosa Clémence kosa ny tena nijery teto ranga miaiza kosa misy an'izany hoe ahavita hiakatra fitoriana zany ho atsika noho ny fitiavana atsika raha tsy olona kely io mahavita miaritra sy miaro an'izany de zay ny teneniko anao hoe miasa vita ihany no ifampijerena hoe inona ny zavatra nataon'iza teto ary iza nanao inona teto fa za kosa tena resy lahatra raha miteny aminao hoe ny taxi rehefa tena mahazotoka izy hoe zao kosa ary fa ataontsika ohatra zao ty ary za de mampanantenareo fa tsy vadika ho fatapoko fatapirenena ary atao antsoratra zany mantsy ny erreuranay zay le hoe solavo ay amindra sokeda ahitsako fa nenay tsy nisy atsoratra tamin'izany de afaka mivadihana fa rehefa misy vonina tena manao atsoratra hoe zay tena vonina za miteny aminao tena mahasara eo taxi reo mijoro hoe hoan'ny fivelomany ohatra ny vahoaka malagasy rehetra maraparantsika hoe anamafisiko anapikely teny présidente zay hoe amin'le anao moa le anontany hoe misy lanjany tokoa ve ny taxi
raha miraisiko am'ty tracte ty fotsiny de matomany de fa nyty tracte ty le olona de mahatsapa fa misy lanjany zany ny taxi zany tsy azo amavaniny zany atao hoe taxi ary fanampin'le teny hoe manambady aman-janaka zay raha za fotsiny ohatra zany zao hoe mananjanaka anankitelo efa afaka mifidy reo de fa vato hoan'zay olona mitantana ka vonina aho tsy hanao kobaka ambava atsina taratasy fidiana firopireneny na zany firopireneny io tanàna, na fitanana ny tanàna Antananarivo aloha de lakotsy indrindra aloha fa zay zany de efa nanao fanambarana amin'ny présidentiny fa zay de anohana ny akamaroan'ny taxi Antananarivo de manohana tsisy fepetra any madame Clémence zany mety izy ny tany efa mandeha sady propagande tsy any tompoko lehibe any mpitantana anay izy rehefa namoaka Paille Maso fa ilatsaka hofidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo de zay de anoa satria izy no inonay zato isanjato fa tsy vadika aminay taxi zany na oviana ka zay natoka hoe misy lanjany ny taxi tompoko de toka hoe mitovitovy asa kely aminareo mpanao gazety any satria serasera ny taxi ao anatin'io daholo ny karazan'olona rehetrarehetra izay zao zany de afaka manao publicité hoe raha ohatra ihany ka ilatsaka ora ary zay koa meno ny tenin'olona fa ny akamaroan'ny olona aloha tsy teneniko fa kivy sy leo izy amin'le fiainana zany fa manova vaovao ndray ngamba mety eny tantara moa de mbola itoy amaranantsika aza ary tonga de mitodika ato amin'ny filohan'ny fikambanan'ny taxi Antananarivo renivohitra FTR Ramatoa Clémence zany anahoana zany toy ihany ty tantara ty aorianan'ny rapitso talata 7 Mai 2024 nareo moa zany mbola hoaniny birao de mety ahoana zany no endrikendriky le raharaha zany miendrikendriky le izy moa zany de izy moa nanao fanasana de voray anay le fanasana de ifandaminy zay braony amin'ny hoe iza ny solotenany birao any zany any marika fanajany zany namanarina rabe mananjary hoe misy fanasana na de ataontsika hoe tsisy cachesiny sisa ary ty raha ny tokony hoe zay tsy tokony hoany mihitsy satria zao zavatra zao nena tiana na tsy tiana mampiseho hoe tena fatahorana hoe tsy tia iseho akory raha le olona manasy fa zany hoe voaray moa le izy mba tsy isin'ny resabe ny anivon'ny taxi mba ny taxi sasany koa mba mety ahafantatra hoe inona ny zavatra misy any amin'ny toerana zay anaovana an'ilay fifidianana io ka zay indrindra mba tsy isin'zay hoe manana mauvaise foi zay na ohatra zany de ho avy ihany zany ny birao iresaka ka neny birao tsotra be ihany reo ny efandresahanay teto efandresahanay tato anatin'ny teletaona sy tapany de zay ihany no averina any hoe resaka famahana olana le resaka atao amin'ity fivoriny ity de reto le olana miandro valiteny ary zahay andro any satria famahana olana ka raha famahana olana zany man tsy tokony hoe eny ara fa voaray fa aleo fa andinika kely aloha fa isitona ny mpanapa-kevitra fa tianay zany tonga de hoe eo ny eo ara de tonga de andro valiteny zahay de ho hitantsika eo rapitso de any am'le samihafa indray de miankina am'zay hitrango anatin'le samihafa fa io araka ny teneninay anao teo hoe neninay zavatra madio matony zavatra tsy tenenina mazava fa afenipenina mody atao hoe samihafa mody atao hoe inona matahotra ny anarana zany ary te hanao zavatra ambadimbadika ka ny resaka ambadimbadika ny taxi efa vita vaksiny am'zany resaka ambadimbadika zany izahay de ndeha atao hoe ataoko anaty farankisosina ilay nanabe fa tena zay mihitsy le izy raha tsorina hoe manabe an'ny taxi amin'ny resaka fangaraharaana na ny resaka adidy zay alohan'ny taxi zany na ny resaka hoe fandaminana amin'ny akapobeany sy ny ezaka zay ataon'ny fikambanana manana page Facebook zay ampafantarinay ao foana hoe misy an'izao indray misy taxi namatsika amin'ny vonon'ny sinota ary misy stationnement taxi nesorony commune indray tary mila mihetsikitsika natsangatsika na tsananangana comité raha teo zay iaron'ny taxi ao anatinay ao de ohatra zay le izy hoe zay de fa nanabe an'ny taxi ao anatin'izany fangaraharaana zany ka raha misy zavatra hafa ao de nareo mpanao gazety nahita azy eo rapitso fa zay FTR de tsy mihemitra ao anatin'izany ary eto ty teny aminao namana Rina Rabe Mananjara hoe aminay ao le izy amiko manokana de misy kajikajy fa zao nataony fitorinan'ny tenako noho ny resaka taxi amina fitorinana anankitelo samihafa ty mbola mijoro nataony tsy fandoavana ny solika anay mpanolotsaina izay mijoro ny tenako ao anatin'izany tenako mihitsy aloha ny siblena voalohany tao anatin'ilay izy teneniko anao nefa efa 14 millions d'ariary na 70 millions de francs ny sandana solika tokony homena anay mpanolotsaina fa tsy nomena noho n'inona noho ny fijoroanay ohatran'izao
no ny fijoroko ho an'ny taxi ohatran'izao ao anatiny fa tsy mampihemitra zany e tsy resaka volana nanaovako mpanolontsaina ny tanàna zara teo filohany vaomera amin'ny fitaterana ao anatin'ny andraikitro ny miaro ny sehatra ny fitaterana dia ataoko hatramin'ny farany zany andraikitra zany fa zay teneniko anao hoe za tsy nampihemitra zany 70 millions de francs efa miproposena ny efa tokony ho raisina fa tsy noraisina tsy nomena tsy mampaninina tamin'ny farany teo miproposena hoe rehefa tsy atao directeur en transport ianao dia atao directeur en sport zany hoe talehan'ny fanatanjahantena ho antsika zay efa mba miandraikitra an'izany toerana zany mety misy sady misy voly zany misy solika zany misy inona be dia be zany mety mahazo tomobile particulière ianao afaka hitondrana anao sy ny sisa ohatra avantage zany fanolaviko zany no ny fitiavako ny taxi Antananarivo efa natao mihitsy hoe tambatambazana sy ny sisa fa tsy mandeha aty amin'ny Clémence zany ary anamafisako an'ilay teneninao teo hoe sao de Clémence dia zay ny teneniko anao hoe Clémence irery no mahavita an'izany hoe menanty fa non rehefa tsy ho satria za mijery lavitra ary io tonga amin'ny fitenenana hoe za malagasy tsy ny tany ny faty fa ny vavam-bahoaka ahoana ozy ny taxi raha nandray an'izany toerana zany aho hoe tena fitadiavana toerana natao le présidentsika fa nahazo toerana tale fanatanjahantena izy dia tsy ndrara intsony ny taxi Antananarivo amin'ilay fitenitao tonga dia mifirantsika ay zay mihitsy ka zay mihitsy le izy tonga dia zay fa tsy nanaiky an'izany ho fitsinjova ka zay indrindra no iresahako amin'ny taxi hoe aza manaiky rebrebena fa za izao tena nijoratra amin'ny farana tsy manaiky rebrebena izaniza rehefa zavatra kosa hita ary reo ny taratasy rehetrarehetra mamakitra an'izany netinay atao anatin'ity fandaharana ity ka aza manaiky rebreben'ny olona zany hoe avindray mivory avindray ohatr'izao andao hiresaka rehefa any aminareo le olana rehetrarehetra dia vao fotsiny le izy rehefa voavahanareo le olana mitehaka zay ho averiko zay ary za zao namanarina rabe mananjara rehefa nanome 20 sur 20 io be ny tanàna io tamin'ny fotoanandro izy nanenjika ny taxi moto dia hoy za hoe amin'ity kosa ho aho za dia manome 20 sur 20 nandre matona nandre tsitoaina soratako ane zany nataoko publication tiako tenenina aminao hoe za tsy mijery olona na dia nisy raha ho any disadisa maro samihafa meko 20 sur 20 izy taty aoriana lazainy indray fa hoe lazainy commune indray fa hoe tsy misy lalàna indray ho manasazy ka tsy afaka saziana ny taxi moto inona zany no tena tiana ho atongavana ao anatin'le izy fa ny anay ho rehefa mamaha olana ianao mitehaka zay fa zay kosa aza anaovana kajikajy politika fa tsy mety aminay zany marana azy arysika satria ataontsika hoe fa nazavy zay ny atao hoe tsara ho fantatra momba ny raharahan'ny taxi ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra mazava izy zay amin'ity le raharaharaha-pitso hoe misy fiantsona any amin'ny kianja mitafo Mahamasina manomboka amin'ny 7 maraina hoe fiaraha-midinika resaka tontolon'ny taxi eto Antananarivo renivohitra inona ary no afatra farany hoentin'ny FTR tonga dia ny filohany raha matoka Clémence no mena an'izay fitenenana zay afatra ho an'ny taxi afatra ho an'ny mpitantana ny tanàna afatra ho an'ny vahoaka an'Antananarivo indrindrindrindra zao ny afatra ho an'ny taxi an'Antananarivo dia zao hoe tsika ry zalahy tao anatin'ny enitaona nametraka n'ilay firaisankinatsika ekena fa misy ny olana ekena fa mety misy disadisa eny amin'ny toeram-piantsonana eny indraindray mety matetika ary zany fa tsika koa efa manana vahaolana manana zany fa le izy dia tsika mila solidaire foana averiko ilay niteneniko tery am-piandohana ny akangamaro tsy vakinam-boa mitabe tsy lany mamba ka aza manaiko rebreben'ny olona sy ho samatsamahan'ny olona ho amina resaka intérêt izy tsy ho amin'ny tombontsoa atsika fa ho amin'ny tombontsoa an'olombitsy zay aloha zany ny afatra mahatoky ny fahendren'ny taxi zahay birao mato mandany fotoana mato mamitotototo ohatr'izao mato mbola nisy zay fidinana ifotony nataonay tamin'ny farany herinandro teo izay isorako ny vice président tarika ny mpanolontsaina zay niaraka taminy tao anatin'izany fidinana ifotony zany ihany koa niaraka tamin'ny tenako moa ny talohan'izay mitotototo izahay ho amin'ity asantsika ty ry zalahy ka dia tsotra be hoe aza manaiky rebreben'ny olona tehiteny hoe zavatra mahazo atsika ohatr'izao dia mitovy amin'ny mahazo an'ireo mpandraraha lavanilina na manarina rabe mananjara inona ny mahazo ny mpandraraha lavanilina ny tantana ihany ny fanjakana ihany no ny créé an'le olana zany hoe modina hena le vidy le lavanilina dia izy ihany avy eo mody miseho ho mpamaha olana rehefa avy eo hoe avifa hovahana ny olana aza manaiky rebrebena ohatra zany tsika matono be azina dia no be azina anana ambo-po no be azina hijery ny mahasoa atsika ary na tiana na tsy tiana indraindray ilaina ihany le fitiavatena dia jereo ny tenanao fa aza mijery ny olona zay tsy hijerenao akory zay zany ny afatra ho an'ny taxi afatra ho an'ny mpitantana ny tanàna Antananarivo dia zao raha nety tataka amin'ny vavanay tataka
ny amin'ny fanambarana taminareo ny fampafantarana taminareo ny olana zay menjady amin'ny taxi zay de mahita porofony zany ro zavatra hitanay porofony zany reny mbola ady atrehana hifanandrinatsika ny anivon'ny fitsarandray momba nyty taxi moto ty hoe nareo tsy manana volonté tsy manana an'le finiavana mahaolana fa zahay kosa de miteny aminareo hoe raha vahanareo ny olana rapitso tehaka zay brown mitehaka de efa kotiny mitehaka miaraka aminay ny taxi Antananarivo rehetra raha ohatra indray rapitsika mbola misy indray fandrirarirana de ozy zahay hoe tsy diso izahay raha nyteny androany fa za manaiky rebribena amin'ny zavatra fa morimorina etsero tsy mitondra fokatsoa ary nareo mpitantana ny tanàna matonareo napetraka hitantana n'izany tanàna zany de amahaolana ary indrindrindrindra hijery an'ireo olona manara-dalàna tokony olo ara-pahamehana mihitsy zany hoe fanomezana sehatra an'ireo manara-dalàna zany fa ny hitanay aloha de ny tsy manara-dalàna de tavinareo omena vahana ka tsy mety zany araka ny teneniko teo tataka ny vavanay raha miteny fa engany enareo ka ho tonga saina tokoa ka tena ho tonga amahaolana araka mivoasoratra ao anatin'ny contracta tsisy sonisy kasetony ho amin'ny fotoanany rapitso ho an'ny mponina Antananarivo reny vohatra de zao ny olana mahazo ny taxia de mahazo atsika ihany koa satria raha nyresaka zay teo hoe statut de zavatra voasoratra ao anaty lalàna zany hoe tiany voarakitra ao anatin'ny sata amin'ny fehan'ny fikambanana nefa inina hitsakitsahana fotsiny le zavatra de zay zany miteny hoe nefa nitsakitsahana lalam-pandrenana tsy maintsy misy farany io fahoriana io zavatra misy eto amin'ny tanànantsika io ny ponina mety mimenimenina amin'ny resaka lalana tsy vita ny ponina mimenimenina amin'ny resaka fako tsy afaka ny ponina mimenimenina amin'ny vola be zay alaina aminy fa zahay taxi koa tompoko de manana olana ohatran'izany fa zay koa de ohatrany hoe vasaleva ny fieritreretana anay ka hoe misy vola mipetraka any nefa tsika rehetrarehetra angamba de samy mahita fa na ny sakafo entina mody aza tsy misy ho an'izany taxi zany de mitovy ihany ny olantsika fa vaolana koa nefa de raha ihany tsika rehetra amin'ny mahafantatra azy rehefa olona kosa tsy manao fa tsy mikaravasy anao isan'andro tsy manao fa tsy mitsetsitra anao isan'andro rehefa tonga amin'ny fotoana de mba mitongava saina ozy le malaza be any amin'ny Facebook any hoe mitongava saina de tena zay mihitsy le mitongava saina tsika rehetra ao anatiny zany rehetrarehetra zany fa zavatra tsy rariny kosa raha zao zavatra ampianjadiana tsy amponina ihany fa aty amin'ny sehatra ny fitaterana zay miezaka manara-dalàna ohatran'izao ataonay zao de zay zany ny anay ny afatra ao anatin'izay hoe mila tonga saina ny rehetrarehetra de manateny zahay fa andray ny toromarika tsika taxi rehetrarehetra zahay raha teo araka nambara ny vice président teo tsy maintsy anao tatitra amintsika ny anatin'ny Facebook amin'ny alalan'ny mpanao gazety zay be de be moa zany no efa mahafantatra nyty olany ty de ampafantarinay anareo mpanao gazety koa hoe inona ny fivoarany zava-misy de nareo ihany raha pisy de efa afantatra hoe tena famahana olana tokoa ve le noresahana sa zavatra hafa de tsy diso zay amin'izay fotoan'izay miteny hoe tsy misy mahazo makany ny taxi mba tsy ho piraitsy kombakomba amin'ny zavatra izay tsy hitondra soa akory ho an'ny asa fitaterana taxi ville eto amin'ny tanàna Antananarivo de makasitraka be de be ny Rina Rabe Mananjara makasitraka ny taxi ny eno makasitraka ny tsika rehetrarehetra na ny eto Antananarivo na ny manerana ny nosy na ny manerana Madagasikara mieno tamin'ny alalan'ny Tambajotra Tserasera de amin'ny manaraka indray zay engany mba vaovao tsara no entinay indray eto anivon'ny miara-manonja amin'izay fotoana ya zay ny fandraisana anjara ny teo anivon'ny FTR na ny fikambanan'ny taxi tao Antananarivo renivohitra nanazava ny raha ny taxi zany de anjarantsika no mandray zay afaka horaisika tamin'ny alalan'ny filohany ramatoa zany Clémence Rarnirina amin'ny mahafilohan'ny FTR azy no natonga vanety de teo ihany koa ny filoha lefitry ny FTR andriamatoa Alain Andria Manarivo dia isoranareo nanaraka an'izay hatramin'ny farany isorany ihany koa reto vahiny reto tamin'ny fitondranany fanazavana de mirariso ho an'ny taxi rehetra isika dia omendalana donakely ary aloha makasitraka ny pensiny nareo nanasanay zany de hitatsika eo ny rapitso ry zalahy tsy tompotrano mihony tsika akory fa hitatsika eo ny rapitso fa tsika tsy manaiky atsamitsy farany fa reo olanareo ihany andreo ihany tsy maintsy avoakatsika eo ka hitatsika raha voavahany io na tsy voavahany fa za aloha mbola mino aloha hatreto mbola veriko ihany fa tsisy hoe mirakla zany ka 10 volana na imbolana eo sisy anao de voavahanao daholo reo olonandreo nofinofo zany ya toy ihany ny afantarantsika eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Matin taxi zany
fa amin'ny akapabeny zany ny raharam-pirenena fiainam-bahoaka de ohatraohatra n'izany daholo ny fitrangany dia ny vahaolana tsy tena hita hoe mivantana mivaingana ary zay nefa nytadavin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao tsy mila resabe ny olona tsy mila hoe fipasipasohana ny olona tsy vanim-potoana mifampanofisana intsony zao fa hoe inona ny vahaolana zao de zao io mantsy fomba fiteny hoe zao de zao zao de zao ka omeo ary ny vahaolana zao de zao mila mihinan-kanina ny malagasy fa eo amin'ilay fomba atao de inona indray zao tony hoe jiromoro tony inona indray zao tony hoe tany moro tony misy mitetitety indray any rehetrarehetra any nefa ny jiramaty miantso vonjeo kanefa de misy an'izany hoe fihetsiketsehana etsero izany zany de tonga hatrany amin'ny resaka hoe fifidianany ty raharaha ty tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana no amanany olana zany ao amin'le fifidianana nefa be deabe ny zavatra tsy milamina amin'ity resa mpifidianana ity hatramin'izao raika amin'ny telopolo me zany zao ny hoe fisoratana sinsisa zao le izy fanjevo ambony ambany misavoritaka ambony ambany ny fianakaviam-be raisam-pirenena da menoeno fotsiny izy aloha satria normal be ny azy volana e zay efa natotona teto Madagasikara zay vola kanefa tsy hita zay fandehan'le izy ny fifidianan'izany fikarakarana an'izany tompoko tsy maintsy mila vola aiza ary zao le vola mandeha ny fivoriny ny parlemanta ny antemera sy ny sena zany zao am'izao fotoana zao de tsy maintsy voaresaka ny resaka vola de mandeha ny hoe tena sahirana amin'ny resaka vola tsy ampy raha zao de zao tsy misy idira ny vahoaka malagasy ny resaka tsy fahampiam-bola satria tsy ny vahoaka malagasy natonga ny vola tsy isy hikarakarana ny fifidianana de hoe ahoana zany midemerda zany zay tompona andraikitra isatsokajiny any ny eo amin'ny fitantanana ny firenena amin'ny fahitana ny zay hoe vola izay ilaina zany mba hampandehanana anyity fifidianana ity ka tsy hoe fifidianana motramotraka kitoto fa fifidianana madio sy marina no tadiavin'ny rehetrarehetra de hoe sao de ka tena sahirana fa andeha hitady teteza mita makatsa amin'ny makary de hoe sao de hoe andehandeha ho any amin'ny sadeka any de hoe miangavy aloha de satria sadeka mantsy no rafitra isaparitra zany de aveo misadeka de mankany amin'ny union africaine de amin'ny union africaine de mankany amin'ny firenena makambana ny Nations Unies zany le zay zany le rafitry de sao de hoe andehandeha ho any de hoe hitady an'izany hoe teteza mihitsy tsy misy teteza mihitsy zany tsy mila an'izany malagasy fa fitadiavin'ny malagasy de ny hoe fifidianana madio sy mangarara reny efa nandeha ny fitenenana tamin'ny fotoana tany aloha tany ny voizina mihitsy ny taty amin'ny mpanohatra ny voy an'izany ny tiako Madagasikara hoe mba hitsonjovana ny tena hoe mba hampandehany ny fifidianana tena hoe madio sy mangarara etrendreza anjakany ny fahamarinana de alao ary ndao tsika iresaka tatabatra bory ozy ny sasany tsy mila an'izany fa mitady ny sezanay reo olona tsy tia fandrosoany reo de raha izay zany ny fandehany de zao de sady ny tompona andraikitra teto amin'ny firenena koa moa efa nyteny hoe raha mbola ireo mpiara-miasa hatramin'izay avy any velan'ireo no hiara-iasa amintsika de tsy tafavoaka mihitsy Madagasikara na hatramin'ny 2030 na hatramin'ny 2050 de ataovy ariko ataovy reny eny henin'ny olona efa nisy vahaolana be deabe narosy teto zao noho de hitady teteza mita tena tsy tafavoaka ty raha tsy fangano vahoaka malagasy ny tsy nahatafavoaka an'io tsy ny vahoaka malagasy ny tsy nahatafavoaka an'izay hoe fandehan'ny fitantanana ny firenena tsy azo metsiny mihitsy ny vahoaka malagasy amin'ny tsy fandehanany firenena raha ohatra izy efa mandeha misoratra anarana lasa mijery ny anarany any amin'ny lisy mpifidianana izy any amin'ny fokotany tsy ao ny anarany ahoana izy ny tsy hita efa fandraisana andraikitra be zany ary zay fandraisana andraikitra voalohany ka tsy azo metsiny ny vahoaka malagasy raha ohatra ka misy ny tsy fandehanan-draharaha any ananonany fa tsy miankina aminy zany tsisy ny vola amin'ny dio daholo zany quatre zay be deabe ireo ampiasainy etsero reo ohatra zany raha tena tia tanindrazana ary ianao manaova plisy nareo rehetrarehetra ao mba hoe ampandehanana nyty raha ty fa ny fifidianana de zay fantatr'olo
président ny antenimera-pirenena madame Kristina Razanamaso nytenen'izany ary marina ny teneniny tamin'iny kabary iny hoe fifidianana ihany ary ny lalam-panorenana ihany. Tiany tsy hoe ataotao foana fa misy ny baiboliny ny fitantanana firenena tompoko dia ny lalam-panorenana. Dia io ihany no tsy maintsy arahana. Efa fantatra ny fepitoana iasan'ny filohan'ny repoblika. Tsy misy hoe miodikodina. Zay mahafantatra mihitsy fa misy olona any manisa andro foana. Isan'andro manisa andro. Zao andro sisa ny tantanan'ny Andry Rajoelina ny firenena malagasy. Satria izy miainga amin'ny lalam-panorenana fa tsy hoe miteniteny foana. Tonga indray ny rapitso. Zao sisa. Tonga indray ny rafakapitsa. Zao sisa. Misy olona manao an'izany. Eny ary. Ny eo anivon'ny tika Madagasikara dia miasa foana. Miasa foana. Manao ny andraikitra amin'ny mahatoky politika foana ary zany hoe atoko politika zany dia manana ny congrès-paritra. Fa betsaka izay nanaovana congrès-paritra ho an'ny tika Madagasikara zay fa ny tamin'ity faran'ny herinandro ity zao dia tany amin'ny faritra Atsinanana. Tomasina ny tiana tenenina amin'izany. Faritra Analanjorofo. Dia ny any Fenorivo Atsinanana ny tena tenenina amin'izany sy ny manodidina rehetrarehetra iny. Dia tany ny tiko Madagasikara zany dia nafonja ny afatra zany sy ny hoe zavatra nambara nandritran'izy io ary ity dia tenenina foana. Tsy hoe ho an'le toerana andehanana ihany no iantefan'ny fanentanana sy ny fanazavana. Fa raha tany amin'ny faritra Atsinanana zany tika Madagasikara sy tany anjala Analanjorofo dia tsy ireo faritra eo ihany akory no iantefan'ny fitenenana fa iantefan'ny vahoaka malagasy iray manontolo rehefa mahatsapa hoe olom-pirenena ka zao no izy. Ndeo arahantsika aloha ny fandehan'ny andehanan'ny tiko Madagasikara zany délégation mafonja tany amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo dia avy eo toizantsika ny miainga avy amin'izay ny famakafakana sy ny fanamafisana ny FDP. Ndahoarina mana teknisiana. Dada roa sy roa arivo zao fa tsy dada valo ambin'ny folo sy roa arivo intsony. Raha nambara ny filoha Marc Ravalomanana manoloana ny fikasan-dratsy ny sasany mikasa Angalabato. Maheno miteninareo teo sahiny jorontsika fa date 2022 ty fa tsy le tamin'ny 2018. Nytiako resana amin'izany tsy salasala ary tsy afiafy mihitsy amin'ny zavatra tsy marina sy tsy ara-dalàna hitranga eo. Tamin'ny 2018 fantatro zao fa nandresy, fantatro zao fa nahazo. Voia hoe ho fanajanana eo androm-panjakana, ho fanomezana asy ny tio. Zany hoe fifandimpiasa tena zany. Ary porofona eran-tany fa tsy le ho tonga président miaka ny toerana mamaya. Fa ny afatarana fotsiny fa hoe malagasy mahalala ny tokony atao fandimpiasa tena. Ampy zay hoy aminareo. Fa reo afetsifetsena sy fisainany ratsy ananareo amin'izao fotoana zao hoe angalana adomy atao amin'ny voalaza teo fa hoe raha ohatra ka misy fihetsika iverinareo fatao androany dia ame baiko tsy hoe baiko fotsiny fa ame afatra ary tsy hoe afatra fotsiny fa ame teny ilazana fa mailo isika mailo le ina teo ho mailo zao mety amin'ny fokotany. Dia rehefa mailo zay any amin'ny fokotany ametraka olona isaky fokotany isaky Madagasikara. Ireo sy ny mbavambahoaka tim izay nanatrika ity fotoana dehibe teto Tomasina ity dia samy nanentana ny vahoaka hiady amin'ny Alabato avokoa. Fanaritsika dia zao ny fiombonatsika aty fototra tsirairay avy firaisan-kina zany any amin'ny faritra tsirairay avy no ahafahan'ny firenena ray manontolo miara-mandresy kanefa tsy ho tonga amin'izay atsika araka ny voalaza reny ray fitenenana rehetra teo raha tsy ataontsika azo antoka fa voaritsika ny vokatra amin'ny fifidianana. Faharoa faritsika miaraka amin'reto namana maro izay avy amin'ny RMDM sy avy amin'ny toko hafa ireto mifanotrona amintsika efa porofo zany fa efa misokatra isika ary mitovy ny tanjo dia tena ampandroso any Madagasikara. Raha efa anenonareo teo ny tenanay dia
Maraky le fitenenina hoe amintsika amin'izao fotoana izao mahita ny tsy fahitany, miaina ny tsy fiainany, mihina ny tsy fihinany. Izany fanafodiny izany mba tsy iainantsika eto a dia olona anankiray ihany a, dia araky ny teninareo rehetrarehetra teo hoe Andriamatoa Filomanon-Karavalomanana tena milatsay ianao a fa tena mba elany zany fihinanana ny tsy fihinany zany a, mba elany zany hoe mahita ny tsy fahitany zany a, mba elany zany hoe miaina tsy fiainany zany. Fa président raha milatsaka ka atsika tsy miaro ny vatotsika tsisy varany. Raha président milatsaka ka misy mangala bato antsena tsy lany noho izany misy miteny any hoe zareny magnano bulletin précoché asina dia amenanao hoe ty arotsay ao avake ndesy le mbola bulletin vierge igny amezana volanao teneny le namatsika azo atao tsara ny maka volan-jare fa i tsy mahazo vato adiasy me akory na volananzy agnatin'ny isoloara misy stylo na misy marqueur ary koa tafiditra koa le olo tsy vity zany fa hoe angala vola zaka izy apio raiky amizay vato io maty azy dere olona apio raiky amizay maty vato andesy le be alay volanao sy hitanjare vato loso agny maty teknika raiky fa i antsena mifidy présidentna io nentsika amle wi fa zareo mitetetika azo vato hafa vato maty azy jareo mazava ity fifidianana 2023 tia ny anaran'ity fifidianana fanavotam-pirenena fanavotam-pirenena ity fifidianana 2023 ity vondray mandeha isika tamin'ny voalohany tsy mbola fahaizana iny vofanyrony tsy fahalalana fa raha mbola vofan'ny telony amizao tsika efa adalana fa nanomboka tamin'ny sivy arivo satria tsika nandefinefitra dia nararotany ra olona ireo ampy zay a tsy misy anaiky an'izany tsony eto na isinona na isinona zay a miomana nareo ia mila fantanareo rehefa niasa sy andraiky tapetraka aminareo amintsika tsirairay avy rehefa aitsika niasa sy andraiky tapetraka amintsika ary voafaritry ny lalàna someny lalàna atsika dia izao raha misy zavatra ratsy manjary konokonononireo ao tsy manaiky tsika hatramin'ny farany ary tsy manaiky ny délégué tsy manaiky tsika mpiavana i tsy manaiky isika manohana sy mairadia président Ravalomanana fa ianty hatramin'ny farany ninninona hitangy ao dia tsy manaiky tsika fa ianty hatramin'ny farany tsy maintsy mandeha sy mikadina zay mitroanatsika nanomboka tamin'ny taona sivy sy roa arivo ny fanapitehana ty firenena ity ny pitehanareo ny firenena ary tsy nitsara zay fanapitehana zay a manaka kehitriny raha ny olona niasa tamin'ny sivy sy roa arivo very asa tamin'izany mbola tsy miasa izy kehitriny raha ny zavatra fananan'ny olona potika tamin'izany sy ny fampianan'ny olona tsy miveriny zany kehitriny tapitra ny fotoananareo amin'ity taona ity tsy maintsy lany ny fahefanareo amin'ity taona ity tsy misy zavatra andrasana intsony tsy misy zavatra andrasany vahoaka aminareo fa ary aza mampanantena inona intsony fa ny fampanantenana ataonareo aminareo tsy mankadidy azy tokana ihany milain'ny vahoaka malagasy dia ny fifidianana amin'ity taona ity ataovy ny fifidianana raha manana fitiavan-tanindrazany nareo na kely fotsiny ary dia ataovy ny fifidianana efa nanolotra daty ny CNI sy ny ACC inona tsy amoahanareo ny daty fifidianana mba ahafahany vahoaka malagasy manana toko fa tena isy fifidianana amin'ity taona ity ary tankeo eto zay dia mampitandrina fa fantatra hoe daholo zay mety fikasana alabato rehetra any satria zay a dia manana andratra mandraiky anay tiako Madagasikara
trofonay daholo reny zavatra isan-karazany hoe ambarana eto zay dia tsy andraiky mora foana izay mety hoe fialabato iseho amin'ity fireneny ity todika amintsika rehetra atao anaty efitrano olona maro sika ny ato ary samy manana ny ampilafiny misy ny RMDM misy ny tim misy ireo nanorona ny tim misy ny tim nanohy atio aniny misy ihany koa ny olona sy fikambanana maro atoko politika tonga eto samy manana ny maizy azy sika samy manana ny fahaizana sy ny fahalalana fa zavatra ray ihany ny itovizantsika eto dia samy mahatsara fa manana dinitsika nyity fireneny ity aoka atambatra ny hery aoka samy banjina zay adiny zay a mba ho fanavotana ny firenentsika sy ny vahoaka malagasy. Mila mirahina isika ary tokony ampandefitra ny ambopony tsirairay avy satria dia tokana tokoa ny tanjona raha nambarany filoha-lefitry ny Antokotima eto Toamasina. Ho atsika tiako Madagasikara tiako ny mampiseho atsika eto tombona ndraikitra mi-invité ny distima jiaby amin'ny district zay andreketako afatsy ny Andilamena sy ny Nosy Beanala ny Tsitongo ka dikan'izay iny mampiseho zay hoe andao atsika tiako Madagasikara mba hifandretanana hiara-iasa ao hipetraka ho modely amin'ny antoko hafa zay tsy agnatin'ny tiako Madagasikara. Zaho efa resako aminareo fa vogno zahay atsika olo nianatra atsika mahay atsika mana fahendrena atsika tsy tanindrazana fa amin'izao fotoana zao zany fitiavan-tanindrazana zany raha avoaka ny vava fa raha hafa ataonareo ka rehefa vogny atsika 92% ny eto Madagasikara mahantra daholo zany 92% zany rehefa mahantra dia vogny zahay ampiakatra anao monsieur le président aresin'ny firenena fa iresin'ny fitondrana fa vogny zahay ampiseho ny fahaizanay. Ny Antokotima dia iray ihany ary tsy manana tanjona hafa tsy niverenana eo amin'ny fitondrana iray ho kosa ireo mpiatsihatra hafa. Isika tiako Madagasikara dia misy kakolafiny maro misy ireo zokonjokony atao hoe zokony ranay misy ireo tanora zay mitatana amin'izao fotoana izao misy ireo tanora mira kokoa misy ireo antitrantitra kokoa fa ireo rehetrarehetra ireo miaraka amin'ny RMDM dia toy ny akoroka dia any fakany ihany sapatsapany fa miray ihany ary miambo ray miaraka amin'ny filohana Varimahasy Menakary. Zay mba ny tikotelaka dia anatra ho antsika zay matahotra so vohilokiliky matahotra so tsy mba eo akaikikaiky ny ray aman-dreny aza matahotra sika marina voalazany Andriamatoa secrétaire général ateo atambaro ny herintsika rehetrarehetra fa ray ihany ny tanjona dia narina ty fireneny tia miaraka amin'ny filoha zay efa natolotra reo tao ary dia akasitrahanay zato isan-jato izany. Tsy afaka manao na inona na inona aho raha tsy mifidy avokoa ny olom-pirenena vanina hoy nambarany filoha nasionaly ny Antokotika Madagasikara teto Fenerive omaly alahady. Raha tiana ny ala amin'izao fantrana tena lalina sy fangirifirina izao dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no azahoantsika manarina ny firenena raha ny fanazavany. Tsy afaka hitondra fampandrosoana mihitsy isika tsy misy amin'ny alalan'ny fifidianana tsy maintsy mandalo amin'ny alalan'ny fifidianana isika ary amin'izany fifidianana zany ataontsika fomba mihaja mihitsy hoe miala amin'izay nareo ho avy zay fifidianana mazava ekeny rehetra manana maizy azy hoy aminareo tom-pifidianana ty taona ity tom-pifidianana zay amerenana indray any amin'ny boaka fana isaka ny 5 taona eno tsara ho azay tsy mara isaka ny 5 taona dia tsy maintsy misy foana ny fifidianana zay filoham-pirenena satria nahoana mandeha manda 5 taona ihany ny filohan'ny republika ka tapy zay ny azy dia efa nilaza zareo senia sy ny ACC hoe amin'ny fahasivy volana novambra ny fidinana voalohany io ihany dia vitany atsika tsy za fidinana faharoa zany satria nahoana efa tena simba potika tanteraka ny firenentsika iarahantsika mahita tsara fa potika ny firenena jereo lalam-pirenena rehetra
na aiza na aiza tany aleha fa de tena mitaky fanarenana maika de maika de maika izy zany zava-dehibea ny fifidianana ino tsara ty zava-dehibe ny fifidianana satria io ny lalana iray aza hotsika ny fahefana ka ahafahantsika hitonanay a fanavoizana fanamboarana fanarenana ny firenena miverina mivoaka hoe aminareo a ny fahefana midika zany de zao ny vahoaka no andriamanjaka ary vahoaka ny tokony fahefana adidy lehibe voalohany a tsy maintsy ataontsika rehetra soratra anarana manentana ny hafa mba hisoratra anarana ao anatin'ny lisitra mpividy raha tsy ao anatin'ny mpividy ny anaranao de tsangan'olona fotsiny ianao tsy afaka manao nininina miantso ny mpitondra mba andaradalana ihany koa ny Front National ny antoko atiky Madagasikara efa any amin'ny fokotany ho iaho ny lisitra ny vonjomaika ny mpividy ka na misy lesiko ara de miantso anareo seni zahay satria ny vahoaka tsy malala afa-tsy nareo ary nareo manana raikitra lehibe amin'izany asa ataonareo zany fifaninanana masina ny fifidianana noho zany a fifidianana ihany ny faninanana amin'ny fomba demokratika tsisy ho resin'ireo reto aza matahotr'ireo tsy mesy na inona na inona ataon'ireo zao ve vahoaka banana izy sakanana izy zao trano efa nilazanareo ary mpitondra manarara nareo lalàna tsisy lalàna mihitsy a mbola mifoanana hoe foanana ny lalàna tsy mahazo mampivorivory olona ny mpalao politika raha tsy foana aloha ny lalàna iny a tsy azonareo atao milaza hoe tsy mahazo mivorontsony nareo fa tsy maintsy anaty efitrano rehefa ohatra zany ianao nova lalàna de foanana aloha le lalàna atao aloha ianao nefa tsy nanafoana noho zany zany mbola manakery foana le lalàna ary iny lalàna iny a lalàna universel iraisam-pirenena hoe ny olona rehetra de manana zoa iaino a ivezivezy a ilaza ny malalaka ny opinion noho zany zany a famorina vahoaka tokony tsy teritery ohatro tsapa ho ny filomarika ravaramanana afa tena mantsaka loatra ny kolikoly eto Madagasikara amin'ny lafiny rehetra akanisy ny fampanantenana nataony ho an'ny vahoaka malagasy indrindra ho an'ny mponina eto Analanjorofo ho anareo amin'ny fotoananao mba ataovy re le dépolitisation zany hoe tsy fanaovana politika tsy fanaovana politika ny ao amin'ny fitsarana jereo nge ty mahazo ny vahoaka ty e raha vo amiteny ny olona hoe le kolikoly tega dolo ny olona mafy mahazo azy ny avy any Mananara ny avy any Maroantsetra ny avy any Vavatena rehetrarehetra mihitsy eto misy enina distrika za mitega dolo ny olona hoe foana ny kolikoly io de milaza aminareo tsara ary manamafy feto amasonareo eto fa tsy hisy tsony zany hoe kolikoly zany efa miaraka tsika tsy matahotra nareo satria ahoana mahatonga an'izany io a zay ataon'ny mpitondra lehibeny ihany no ataony eny ambany ka rehefa tsy manao le olona mitatana mba sy vo miteny izy hoe tsy asitsika kolikoly io e tsy vo miteny zay mpitatana mitondra ao inona mampahantra ny firenena mampahantra ny firenena tsy fahaizana mitata na misy ko ny voajanahary loza voajanahary na koa misy ady fa iny atsika tsisy ninona mihitsy zany efa maro ireo mpiasam-panjakana no tonga saina amin'izao zava-misy izao nanao antsoavo amin'ny sokady sy ny olona no tolorany fanjakana fanomezana amin'izao akatoka ny fifidianana izao ihany koa ny Front National ny antokotiky Madagasikara marika ravarimanana mba iaino ny feo ny fieritreretany misedry tsika zao fitsapana mahazo amin'ny firenentsika ty ka aokotsika mba hieritreritra tsara ka de hoy aho hoe aminareo a ry mpiasam-panjakana isorana sakasitrahana reo mpiasam-panjakana efa tonga saina mieno ny feo amin'ny fieritreretany mba malala zay tokony ataony misaotra betsaka makasitrana fa taty amin'ity faritra Tsinanana sy taty Tomasina nahitako an'izany tena maniry izy ireo isiny ny fiarah-miasa tany Antsohihy koa nisy ohatran'izany ty teny aminareo zany efa misy mieritreritra hoe zay ty nge ka anisan'le olona sahirana koa e vady aman-janakay na de manamboninahitra ary zay de betsaka misy miteny de nareo mahita zavatra ty ka nameny bisikleta ary nareo be ny tanàna eno iny ny feo ny fieritreretanareo fa mijaly ny vahoaka na de sainy manao soni ary nareo hoe manaova angazomava tsy maintsy mampandany ny mpitondra de anjaranareo misafidy am'izany tsy ekena intsony zany a ny fahampahantrana ny vahoaka zay ny ilananay a fifidianana mila manao fifidianana tsika amin'ity taona ty
aza rirarira ntsony vahoaka. Iny zany ny akon'ny fandeharana ny tiako Madagasikara tany amin'ny faritra Atsinanana sy ny tany Analanjorofo tany. Tsy hoe ny atefa tamin'ny vahoakan'ny Atsinanana sy Analanjorofo ihany iny fa tena miatefa amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo mihitsy. Maro no niteny teo nisan'izany ny président Marc Ravalomanana filoha nasionaly ny tiako Madagasikara. Teo ihany koa ny député Mambra Bendrina, ny député colonel Rambo, député Fidèle Razarapera, ny député Rabekijana, ny député Fetra, teo ihany koa ny secrétaire général ny tiako Madagasikara Rina Andriamasinoro, ny sénateur Jacques, teny teo ihany koa Andriamato Boutsaza, teny teo ihany koa Andriamato Rarinaivo Andrenatandro, zany teny teo daholo zany ary mazava tsara ny afatra hoe fifidianana fandraisana andraikitra tsy mitamatama tena hoe mijoro amin'ny maolo-pirenena ary mila amailo dia rehefa tapitra ny fotoana ampiasan'ny filoham-pirenena am-perinasa amin'izao fotoana izao araka ny voalazany lalam-pandrenana araka ny voalazany lalam-pandrenana dia tapitra izay fa ny rehetra kosa dia mila mandray andraikitra dépolitisation any amin'ny resaka asa-panjakana. Zany koa tena zava-dehibe zany no resahana teo. Inona ihany koa mandeha zao fanambatambazana isa-tsokajy any, zarana bisikileta, zarana moto, zarana 4x4 re, tany mory misy mitety trano any isa-pokotany any aty Antananarivo aty, jiro mory nefa ny Jiramara miantso vonjeo dia misy jiro mora tapika zany. Dia betsaka ny fanatambatambazana satria ararotina ilay fahavoazan'le malagasy, ny fahasahiranan'lay malagasy ararotina. Izay le toe-tsaina manararotra izay mihitsy ny tena tsy mety. Le olona ao anatin'le fahantrana fadiran'ovana dia ararotina amin'le hoe ino ny jiromora, ino ny tany mora, ino ny zao, ino zao, zarana an'ity, zarana an'ity. Dia efa mandeha fitenenana ny tsefatsefany ihany. Vao tamin'ny maraina aho tafaresaka tamin'ny olona avetsy Anosy Atsinanana ity aminay ity zany. Izay dia zany ny tenin'le olona hoe tonga any aminay ihany nisy mitety trano hoe jiro mora, tany mora, dia tonga dia hitsiny mihitsy hoe fantatrareo ny tokony atao zany rehefa tonga ny fifidianana. Fa tena ny fitondrana no manao an'izao ezaka izao, ny fitondrana manao an'izao ezaka izao ka dia tonga dia efa fantatrareo ny tokony atao zany. Rehefa tonga ny fifidianana fa fitondrana. Zany ny zavatra mandeha any dia anjarantsika no misaina tsara mihitsy. Zay le hoe tongava saina fa tsy ny zavatra miserana akory no tena hoe ama ny olana tena hagoavana izany. Efa taona izy tsy nanao ininona fa zavatra fa namaika. Aty amin'ny efa hoe volana vitsy sisa ny isaina, efa bolana 10 volana sisa amin'ny fotoam-piasana, zao vao hoe anao an'izao, tsy matoky an'izany intsony ny olona fa dia mijoro amin'ny maha-olo-pirenena azy amin'izay hibanjinany ny hoaviny sy ny taranany malagasy sy azo rebirebena intsony ny amin'izao satria leo mbo nanana ny olona aiza ve zany dia fahantrana foana sisy masoandro miratra mihitsy nefa azo atao tsara mampihiratra n'lay masoandro. Azo atao tsara mihitsy. Eo anao tsy manao ininona fa lozanao mandany andro manentsika ny mpanohatra, lozanao mandany andro manakatsakana ny ataony ny ty amin'ny fanoerana amin'ny faneho-kevitra sy ny sisa maika ary mamorona lalàna zao hoe tsy maintsy any efitrano mity ka raha tsy omby ao anaty efitrano tsy maintsy aty ivelany zany zany ve dia tsy ho takatry ny saina fa efa tena hoe zavatra hafa mihitsy no tetehany sasany ka mila mijoro zany. Ary ny olona ihany koa amin'izao fotoana izao hafa ny taloha fa ny amin'ity tena anara-maso. Ary zava-dehibe ny teneniny filoha nasionaly ny tiako Madagasikara teo ny président Marc Ravalomanana ny hoe anisy olona isa-pokotany ny tiako Madagasikara ary zay mihitsy ilay izy ahafahana manara-maso an'io fa atao tsy migika mihitsy eo. Inona natao hoe tsy migika? Ny alatra, ny endrika alatra rehetrarehetra tsy mifanodikidorina tonga dia vakiana bantsilana satria dia efa tena mainy ny olona amin'izao fotoana izao. Raha isika ny député solombavambahoaka Madagasikara voafito tamin'ny alalany tiako Madagasikara
tao amin'ny distrika Navaradrano ny député Tsiré Andrembilaina miarabanao a député alatsinainy ny andro moa zany de eto ianao misehatra eto hitondra fanazavana maro samihafa ny vaovao eny tanàna eny ihany keo amin'ny distrika iadidinao zany a tsy ny fahitanao ny akon'ny atao hoe fanazavana hoentiny tiako Madagasikara hatreto aloha miarabanao. Ya faly miaraba rina ary faly miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra zay manjoy izao fandarana miara-manonjy ary miaraba nareo manokana avy any Adilambato ny tenako a sy any amin'ny toerana rehetrarehetra zay nangataka anaovana zay kokoa zay indrindraindrindra ianareo zay navita ny congrès paritra tany Atsinanana sy Analanjorofo zay arabana manokana ary anaovana kokoa manokana satria dia vita somatsara ny congrès tamin'ny faritra Atsinanana iny sy tany Analanjorofo ihany koa zany a dia mirary soa anareo avita be ary zava-dehibe loatra ho an'ny firenetsika ny atao hoe fahavitan'ny congrès reny satria sehatra anankiray ahafahan'ny vahoaka malagasy mahafantatra ny tena zavatra misy marina dia miaraba anareo manokana zany ny tenako eto dia mirary soa anareo ihany koa. Hiditra amin'ny votatantsika député Jerry Randremlaina mialohan'ny hidirantsika aloha zany amin'ny resaka hoe fomba fahitanao ny raharaha amin'izao fotoan'izao raharaha-pirenena fiatrehana ny fifidianana sy ny sisa aloha tsika iainga kely amin'ny hoe zava-misy any amin'ny distrika Navaradrano eny raha tsy diso ohatra nisy fitokanana EPP misy ihany koa ny fikarakarana feonambesiny sy ny sisa tonga de menanao sehatra ary. Ya raha ny zavatra misy tokoa ny atao hoe any amin'ny distrika Navaradrano dia miezaka foana moa zany ny tena ary indrindraindrindra isorana andreo malala-tanana amin'ny zavatra hoe filan'ny vahoaka eny fotony anisan'izany ny atao hoe fanaovana foto-drafitr'asa anankiray tamina toerana atao feferana fokontany commune feferana fokontany Fandrakotra zay nahitana atao hoe olona malala-tanana nanaovana école 4 salle ary tsy vitany hoe école ihany natao tao fa hatramina borna fontaine ihany koa zany nametrahana rano fisotro madio de resaka biblioteka ihany koa de tsy lalao ho an'ny ankizy kely zany de isorana manokana andreo atao hoe malala-tanana zay name sy namita le foto-drafitr'asa zay hitantsika tao amin'ny sary eto moa zany reo ny ankizy kely mizaraina W ihany koa sy seza de reo atao hoe olona zay namatsy vola nyo foto-drafitr'asa io zany de tena isorana manokana hitantsika amin'ny sary zany ny le olona mpamatsy vola zany madame Nicole de ben'ny tanàna de zareo tao amin'ny sisy koa de isorana anazy manokana zay atao hoe nazahoana zao trano zay entina ampianarana ny ankizy zao satria amin'ny taona iainantsika zao dia raha tsy mianatra ny ankizy de tena anisany hoe tena hosahirana tsy hoatsy de zay nisorana an'izy ireo manokana hoe namezana zareo an'izao foto-drafitr'asa zao io hitantsika koa zao le popy zay nanaovana borna fontaine zany rano madio izy io rano taritana avy any Tendrombohitra de tena hoe tena mahafapo ny mpanjifa zany ny atao hoe vokatry rano rehefa namarinina tamin'ny hoe mahaka-pahasalamana ve izy ty sa manahoana de tena ara-pahasalamana somatsara tokotrany io rano fisotro madio dia zava-dehibe loatra ho an'ny distrika Navaradrano nahavitana foto-drafitr'asa ohatran'izao ary tena zavatra ohatr'izao ny ilaina eto amin'ny firenena ary misaotra be dehibe andreny olona malala-tanana zay atao hoe angadina ananana sy vinahitana afaka namaly ny etaetan'ny vahoaka Navaradrano etaetan'ny vahoaka atao amin'ny fokontany Fandrafitra commune feferana dia hitantsika fa nitokanana tamin'ny sabotsy moa zany foto-drafitr'asa io de zay nahitantsika nreto mpianatra reto mifaly sy manao fety vokatr'izay hoe hafaliana izy ireo ary fanamarena kely fotsiny araka ny tantara de hoe tamin'io fotoana io zany vao mba nisy fanokanana foto-drafitr'asa teo amin'io toeran'io zany hoe misy EPP efa ela be ihany teo fa taorinan'izay zany tena hoe nanofa trano zareo nahafahandreo mpianatra eo nianatra zany de zao moa zany efa vita le foto-drafitr'asa de tena hoe misitraka an'izany zareo ary anisan'ny tena faly ary ny zavatra tena nafaly zany na manarina de tena hoe nampitombo nampitombo ny fahazotoan'ny mpianatra mianatra ny fananana an'le foto-drafitr'asa vaovao ohatran'izao zany de zay tena zava-dehibe hoe
tsara le trano a tsara ny fitaovanao anatiny a de na le mpianatra koa raha tena hoe vonona tsara andeha hianatra isan'andro a dia raha ny vaovao ianay moa zany de hoe tena hoe tsy de nisy fahatapahana loatra ntsony ny farisian'ny mpianatra nianatra no nahazo an'io ekôly io ry zareo zany dia zay moa zany no anisan'ny hoe isaorana an'ireo mpamatsy vola reo a dia zava-dehibe loatra ny fahazahoana foto-javatra sotran'ireny zany dia misaotra an'ireo ekipa rehetrarehetra ihany koa tamin'ny atao hoe fanorenana sy fikarakarana ary nafahana namita ireny foto-javatra asa reny zany ka dia makasitraka be dehibe ho anareo zay manaraka zao fanja miara-manondro zao vokatra zay hoe fiaraha-miasa taminareo izay tena zava-dehibe ny fanabeazana sy ny hoe etomanana zany ikarakarana ny ankizy satria tena fanabeazana eto Madagasikara am'izao fotoana zao tena manahirana mihitsy ka misy ny hoe malala tanana toy ireny miara-miasa dia tena zany no ilaina zay le hoe tena hoe vahaolana zao de zao tadiavin'ny firenena zany député Jerry Randremolaina feonambe ny avaradrano eny ohatra ny efa miomakomanareo am'izao fotoana zao inona ny atao am'izany inona no andrasana am'izany ararotoka aloha de fa mba iresaka kely am'izay fa eto ihany ianao momba an'io ya misy tokoa ny atao hoe feonambe zay ho atao eny avaradrano feonambe ny atao hoe ekipa tiako Madagasikara zany izy io a eny amin'ny district na Avaradrano ny toerana moa mbola razaina antsika ihany a fa ny daty no afafaka horesaka hoe amin'ny fa 7 ny volana may ho avy zao zany a io feonambe ny tiako Madagasikara eo amin'ny district na Avaradrano inona marina moa zany le hoe feonambe ho atao ny team moa zany de mazava be ary efa ao anatiny mihitsy amin'ny atao hoe fanetanana ny base rehetrarehetra mba hisoratra anaty lisam-pifidianana eo ihany koa fanetanana ny olom-pirenena rehetrarehetra zay atao hoe efa midina inifotony ny Brown Team ny Comteam ny Fokoteam manao zay fanetanana rehetrarehetra zay a de ny soratany ny olona anaty lisam-pifidianana io moa rabe manjara tsy diso ohatra hoe nikatona tamin'ny le 6 teo ny atao hoe fanitsina fa ny fisoratana anarana de mbola mitoy hatramin'ny farany volana may raha tsy diso raiky amin'ny 30 ny volana may de izay no antony anankiray hoe efa asa efa ataon'ny atokotiko Madagasikara manerana amin'ny Madagasikara ary na amin'ireny congrès paritra atao reny raha de manetana foana ny filoha nasionaly ny atokotiko Madagasikara président Marc Ravalomanana ny député ny bureau politique rehetrarehetra ihany koa sy ireo ekipa ny tiko Madagasikara rehetrarehetra eo ihany koa ny RMDM zay miara-misy alahy sy ireo atao hoe miarady amin'ny RMDM zay a de tena hoe mitaiza ny olom-pirenena ary manetany ny olom-pirenena mba tsy ho voafitaka tsony amin'ny fotoana izay atao hoe irosotsika amin'ny fifidianana zay ary tena hoe mba hanara-maso ny anarany a sy tena hoe soratra anarana mba hananan'izy ireo mizo tena hoe hifidy izay olona tena hitiny hitondra ny Madagasikara de fanomanana ny olona rehetrarehetra zany indrindraindrindra ihany ko eo amin'le hoe fotoana anankiray a mialohan'ny fifidianana de tena hoe karazana congrès kely izy io ngamba zay nazy ilazana anazy namanarina amin'ny district na Avaradrano de tena hoe efa manetana tsika eto Avaradrano fa isy zay feonambe atsika zay a zay ho atao amin'ny 7 volana may 3 fa ho ampitaina amitsika ihany a ny vaovao sy ny ambangovangony sy ny tsara ho fantatra rehetrarehetra mialohan'io fotoana io a dia eto zany de efa manetana atsika foana zany a amin'izay atao hoe fiomanana izay satria ny commune enina ambe folo no io avy eo amin'ny io fotoana io a sy ireo olona zay atao hoe efa anampitosika ny atokotiko Madagasikara sy hoe tena resy lahatra amin'ny président Ravalomanana ihany koa dia ny atokotiko Madagasikara efa misokatra am'izay hoe olona zay tiana tevin-darana anazy zay a de zava-dehibe ho anay zay zavatra ary porofona amin'ny zavatra atao a fa tsy horesahana vava fotsiny dia manetana atsika am'izay atao hoe fahatongavan'izay a sy ireo olona rehetrarehetra zay ho asaina ihany koa na manarina dia mbola iroso amin'ny atao hoe fizarana an'ireny fanasana reny zany ny distim sy ny député a de ho ampitaina amitsika eto ihany a ny vaovao manaraka sy ny tsara ho fantatra rehetrarehetra mialohan'io fotoana io zany ka zay moa zany momba an'iny mbola ho avy zay fotoana zay amin'ny 7 may 3 ny fotoana araka ny nambara ny député Jerry Randremolaina teo amin'ny raharaha-pirenena indray
resa-pifidianana fiatrehana zany raha ny atao FDP zany nivoaka tamin'ny congrès patra nataony tika Madagasikara tany amin'ny faritra Tsinanana sy Analanjirofo iny a de tena mazava ny resaka eto e tsy misy anaiky ny family voliana sy ny endrika alatra rehetra manodidina nyty resa-pifidianana ity na ny aty amin'ny alohan'ny fifidianana manindritra ny fifidianana na ny aorinan'ny fifidianana tena hoe zay ary ny tika Madagasikara dia président Marc Ravalomanana ny teneny ty teo ametraka olona isaky ny fokotany amin'ny fanaraha-maso nyty raharaha ty zany mazava loatra tsy olona hoe azo fidim-bola indray fa hoe olona tena manana ny maizy azo mijoro amin'ny famarinana ametraka olona isaky ny fokotany resaka fokotany fictif zany tsy zany fa hoy teo hoaraha-maso aona fandehan'ny fanentana hatramin'izao député Jerry Randrembolay nareo koa efa nandeha tany amin'ny faritra tany hatreto raha ny zavatra hita tokotra tamin'ny atao hoe fitetezam-paritra ny arahana tamin'ny président Marc Ravalomanana de tena hoe nahitana an'ireo olona zay tena hoe tena mitalao ary mangetaheta ny fiverenan'ny président Ravalomanana hitondra indray amin'ny Madagasikara. Ny antony de tsotra be tsy hoe fitiavana an'le rangaha fotsiny fa tena hoe ny zava-bita amin'ny président Ravalomanana zay tsy adin'ny olona raha tsy tena zao ny lalam-pirenena rehetrarehetra eto Madagasikara de tena miantso vonjeo ny voaka Malagasy président ianao ihany no mahavita an'io président ianao ihany no mahavita an'io Tananarivo ianao adiny efatra zay indrindra le izy taiza-bola nisy an'izany raha nataoko hoe ny faritra varatra iny fotsiny hoe miala eo tsy eo ambondromamy mandrava tonga any tsy lalana nge zany tena lalana zany fa zany hoe ijerena fotsiny le izy inona moa azo atao fa de hoe inona ny solution inona ny vahaolana ahafahantsika miala amin'ny zavatra ohatran'izao de vahaolana de zay fotsiny hoe tena mila mandray andraikitra ny olom-pirenena tsiraray avy inona le andraikitritsika ny andraikitritsika de mitomboka amin'izay hoe fanetanana tsika tsirairay avy zay no hoe soratana arana anatin'le fifidianana mandraisa anjara ny fifidianana de eo ihany koa ny atao hoe fandraisana andraikitry ny tena amin'izay ino zany amin'izay toerana na amin'ny andraikitra misy anao eny misehitra misy anao rehetrarehetra any zay zavatra zay fa roa manarakaraka an'izay tena marina tokoa fa hoe tsy anaiky atao hoe fanodikodonana valim-pifidianana ntsony atokotiko Madagasikara sy mipiaradia aminy fantana na akola ary zay indrindra no mahatonga ny atokotiko Madagasikara efa manentana ny olona sy midiny fotony sahady manara-maso an'ireny lisy-pifidianana ireny ary manentana ny olona ihany koa isohatra anaty lisy-pifidianana rehefa natao reny fidinana ireny raha teo tamin'ny faritra avaratrany fotsiny de nahitana zavatra tsy tomombana be deaibe anatina fokotany anankiray ohatra de misy atao hoe 342 ny électeur ao ny 92 amin'izay olona tsy avao amin'ny fokotany io nefa de misoratra ao daholo le izy tsy azo ekeny zany ary rehefa nanaovana fitaraina an'izay zany zao tsy hoe anomalie zany fa tena fananina tao le izy tena fanantinana tao le izy satria io manko anankiray anisan'ny mampieritreritra raha nandefa ndreny agent recenseur reny zany ny CENI de izy reny tokony isy tambo-karama omenandry zareo de tsy fantatro hoe fananina tsy omena le tambo-karana avery zareo sa le vola mihitsy tsy misy de vokatra zavatra de manao zay saim-patany fotsiny mamoenao le fisy fotsiny zareo hoe vitany asa mba azaho mandray vola nefa tsy arakaraka le zavatra nisy le zavatra miseho zany ary io antony anankiray nametra-panontaniana raha nitety fokotany maromaro tany amin'ny Ambomangakely iny teny Lasora eo ihany koa tany Amerikasina teny Talata amin'ny Volonondry indrindraindrindra azafady de tena hoe nahitana mihitsy zany hoe fitarainana hoe fa maninona ry député izay se fokotany ene sy ny komity pokotany sy ny eto secrétaire pokotany no mahafantatra ny anaran'ny olona rehetrarehetra teto aminay na maty na ny vahiny na ny efa tomony ala teto fantatra fa maninona tsy zahay nampanaovana an'ity zavatra ity fa raha zay nanao an'ity tsisy diso naray ary azo fatorana amin'ny zavatra izy zay raha ohatra hoe misy zavatra tsy mety nataonay ary tena marina le izy tena marina fa CENI moa zany efa tompona andraikitra amin'ny fifidianana fa na izanona zany tokony iarany asa tamin'ny fokotany izy le agent recenseur na le agent nampanaoviny an'le asa sy andraikitra io tokony hoe nanaraka tsara ny teny fokotany tsetratsetsa tsy aritra daholo zay rehetrarehetra zany fa tokony ho zay no izy raha fahalalako anazy ihany koa ary ireo sefy fokotany mihitsy ohatrany hoe nalahelo satria nary zareo raha de nahita fa ny sefy fokotany raha misy tsy tafiditra anaty lisy-pifidianana sefy fokotany tsy tafiditra misy tsy tafiditra
misy ihany Zany koa ve de- ny sekretera pokotany tsy tafiditra ao anatin'le izy hita teny amin'ny aina manjery zany ry zareo Toto mihitsy zany. nanaovana interview momba an'izany ka am'ity ndray mitoraka ity tena marina ny tenen'ny président Ravalomanana ary tsy anaiky intsony ny antony a efa fantatra mino daholo ny zavatra tsy mety sy zavatra eritreretry zareo angalaram-bato sanatriavina dikan'izay zavatra zay a raha mbola araka ny teny député Rabekijana mihitsy hoe raha voavoalohany ianao mbola mety tsy fahalalana ozy faharoa mety tsy fahaizana fa raha voalavo fahantelo tsika efa tena sanana mihitsy efa tena tsy izy tsony efa tena hoe ohatr'izay ka tsetratsetsa ohatrany hoe tsetratsetsatsiaritra zay fitenenan'izay fa zavatra tena tsy maintsy atao zany zao de tena ho arahana akaiky fandehan'ity fifidianan'ity a ary ny olom-pirenena rehetrarehetra mihitsy ny entanina zay anara-maso ny zavatra misy any fotony a ary tena hijery hoe inona marina ny tena mety zavatra mety manahirana antsika de haitsika avy eo a mandefa an'izay fitarana an'izay nareo am'izay tompona andraikitra eny fotony eny a na amin'ny solom-bavam-bahoaka na amin'ny aty amin'ny sezitsika mihitsy ara mba hahafahantsika misoroka sy hahafahantsika ihany koa miteny dimy miloha hoe misy zavatra tsy mety ka tokony tsy ho aroso na tokony tsy ho atao ny zavatra eritreretinao atao zany de zay moa zany namanarina natao hoe anisan'ny zavatra tsy azo ekena ntsony am'izao fotoana zao ary tena marina ny tenen'ny président Ravalomanana tena manaraka zay baiko zay ihany koa mpikambana rehetrarehetra mba tena hijery ary tsy anaiky ny zavatra ohatran'izay zany ka izy ity mantsy efa tena hoe tsy filaminana tsy fahatombanana tena mahafoka be manerana Madagasikara ao amin'ny distrikana Avaradrano misy an'izany dia any amin'ny fahatra afaka ihany koa misy ohatran'izay ihany koa de nefa moa mbola mitohy foana ny fanentanana ny amin'ny hoe tena mila maily foana tsy amin'ny fanaraha-maso zany fa le hoe le ohatra teo député Jerry Randremolaina le hoe olona 300 mahery zany no ao ny tokony ho ao a de tonga avany le lisy mpifidianana avy any amin'ny seni a avy any amin'ny seni de misy olona 90 mahery ao anatin'iny avy any amin'ny seni any iny zany no mahatonga an'izany eo ary le atao hoe mety hoe tsy fahatombanana ataony le mpanoratra taty amin'ny ka zay indrindra izy namana rina sa hoe logiciel inona no ampiasaina no maninona no io zany de anisany mametra-panontaniana satria rehefa natao zay fitsirihana zay a teny amina fokotany commune Anjevagary io ary fokotany Merikasina zay misy fokotany misy amin'ny président Benevy président Ravalomanana mihitsy no nahitana an'io zavatra io olona tsy avao Merikasina ary io a no nanomboanay ny fitetezana ny fokotany sy ny commune hoe anara-maso zay lisy mpifidianana zay izay de gaga miaraka de tena hoe zavatra nampimety ao de hoe aty amin'le fokotany Neviny président Ravalomanana mihitsy zany ny atao zay anapotehana anazy tsy aparesy azy de am'izay any amin'ny faritra hafa hoe akahitsy raha teo fokotany misy azy tsy nahazo vatoko commune misy azy sy Neviny ary izy tsy nahazo vato fokotany Neviny zavatra zany tsy azo ekena zany zavatra zany nefa lisy mpifidianana fopla lisy mpifidianana fopla le izy de zay no mahatonga atsika hoe tsika tsy afaka ny anaiky an'izany tsony ary na inona zavatra miseho zany a de ny olona rehetrarehetra koa ny olom-pirenena rehetrarehetra de efa tena anisan'ny sarotiny am'izay zavatra zay ary be dehibe ary ny tena hoe mbola fandrebirebena am'izao fotoana zao araka le tenena hoe jiro moa eo ihany koa hoe tany mora zavatra ohatr' zao a zay foana le fanaovany zarazara voly etsy sy ny mpanao politika maloto raha zay ny azo filazana anazy hoe ampahantrana le vahoaka malagasy a de avy eo rebirebena amina zavatra eto hoe amodika azy ndray na anapozinana anazy ndray sanatiavina mialatsiny tsy hoe fanapozinana famonona fotrany hoe tena hoe ajabaka indray le olona hoe ty menantina koa de manaova sinoety de ohatr' zao de manaova zao izy ny anarana koa ohatr' zao a de avy eo a andehany mitsy le zavatra fa tsika zany tena tsy maintsy mandray andraikitra mialoha mandritra ahoinan'izay fifidianana ho avy eto zany tsy maintsy andray andraikitra tsika ary ny atokotiko Madagasikara ny tsy voazao ny atsika fifidianana Rina Rabemananjara fa tetery hoe nametraka zay fatokisa zay tamin'ny CNI tamin'ny ACC tamin'ny 2018 kanefa rehefa mipoitra ny zavatra rehetrarehetra ny rahantsika nahita teo ny zavatra navoaka ny vice président tamin'ny fotoana androny reny hoe retirety daholo iha zavatra ny seo tato fa insorana président Ravalomanana hoe tsy te ahita hoe faty olona eto amin'ny tanàna izy na fa eto amin'ny firenentsika na zavatra ohatra an'izany a de nanaiky zay faresen'izay izy fa izy koa zao tamin'ity fa niteny tsy hanaiky an'izay tsony fa 2018 2002 bis ty a dikan'izay zavatra ray a aoka le vahoaka malagasy tsy ho rebirebena tsony am'izay mety ho famotahana
sy fandrebirebeny olona mety fitaka amin'ny atao hoe safidin'zay na fety fividianana ny safidin'zay a fa tena aloha mba tena isafidy zay olona tiany hitondra ny firenena malagasy indray zany de zany retrarehetra zany no tsy maintsy hijoroana sy atao hoe andraisana fepetra amin'ny fotoana zay hiatrehantsika n'zany fividianana zany fa zay moa mbola atao hoe mialoha zany tsika zao de efa misoroka ny zavatra mety hitranga retrarehetra na zavatra mety tsy fetezana retrarehetra de mandritra ihany koa mbola hitantsika sy ny aorinan'zay ka manoloana le zava-misy miaya foana ny olona hoe tonga indray inony ty jiro mora tany mora hoe misy hoe manoratra zao de hoe mandoha zao de hoe ray ara tao anosy zato tsananao zao nisy olona tonga teto ny tenen'zany de zany no resahana am'zareo de le olona sahirana zany de hoe inony zany sitrany ay sinsisa dia mampalahelo mihitsy le toe-javatra mitranga satria ararotina ao anatin'le fahatrany zany lay malagasy de alefa daholo ty fanambatambazana isan-karazany ty ary ao anatin'le izy député jery am'ton'le zatra hoe jiro mora sy ny namantony lasa mandehabe ny sain'le olona satria misy fandraisana anarana le izy misy fandraisana anarana de misy fandoavam-bola de atao naninatiny efa mandeha ny resaka hoe misy fokotany fantôme de mandeha ny sain'le olona zany sao de mba misy ifandraisany ary zany de sao de apesapesaina any am'zany ny anaranay sisisisisa zany ny afisainany olona manoloana n'lay zava-misy hatram'izay ianao tsy hita zay natao teo zao anao fa kaiky ny fifidianana de mikoropaky ianao de atao daholo ty hoe fanambatambazana isan-karazany ty fa le malagasy hoe zany mora tambatambazana sy mola safosafona de avy eo riatana am'izay rehefa hoarina ahoana ny fahitan'ny député jery an'le endry zavatra miseho mihitsy zany am'izao fotoana zao fizarana moto bisikleta jiro mora tany mora tsy haiko zay mora rehetrarehetra zao alefa any daholo ary le hoe tena siblena de le any am'le olona sahirana ka zay foana ny namanariny io ary anisan'ny mametram-panontaniana hoe ny vahoaka malagasy de tena hoe ampahantrana de mampanantena pokaty azy le mpitondra de rehefa tonga indray le fotoana fividianana de hoe fa ataoko an'izao indray nareo omeko an'izao nareo ohatran'izao nareo ohatran'izao ary manomboka izy am'izao fotoana zao ary le teneninao teo hoe fizarana moto fizarana tamora fizarana jiro fizarana miantso vonjeo zay de le stage rany tanàna de zay le mametram-panontaniana hoe le fizarana jiro mora ave maninona tsy anatsarana an'le fotodrafitra asany jirama ohatra na le problème ny jirama olana ny jirama tsy ahafahany mame fahafahapo amin'ny mpanjifa de rehefa masoandro zareo zany le izy de mahita vahaolana izy any amin'ny zay hoe mety masoa azy fa tsy vahaolana aty am'le masoan'le vahoaka malagasy le masoan'le mpanjifa de zay mihitsy ny tena hoe reo vahoaka malagasy reo tsy azo rebirebena ntsony raha ny fahitako azy fa efa tonga saina fa mety mizary anao de mety mandray izy fa ny ataony zavatra hafa avy eo ary zay indrindra ny anentanantsika olo-pirenena mihitsy am'izao fotoana zao hoe aleotsika mba tsy ho voarebireby tsony aleotsika mba tsy ho ambakain'ny olona intsony fa de efa izao ny ainatsika efa zao ny fahantrana mahazo atsika indrindraindrindra na nresaka fanananasa nresaka tsy fandriam-palemana nresaka lalana nresaka fahasalamana nresaka sosialim-bahoaka zay mampisaikaiky atsika renympianakaviana sy ny ray mpianakaviana am'izao fotoana zao ny atao hoe fahalafosan'ny ppn na sy ny vidinetana eo ihany koa natao hoe tsy fandriam-palemana zay tena miantra vatana amin'ny olo-pirenena tsirairay aby zavatra tena mampisaikaiky ny olona mihitsy am'izao tsy fandriam-palemana indrindraindrindra ny tena mampalahelo de tena reo ray mpianakaviana tena milavolefona amin'ny famelomana vady aman-drano tsy vitanay tsony de alohan'le ray mpianakaviana mandeha mitsoka alohan'le ray mpianakaviana manary amin'ny vady aman-janany fa zay avelomany any tena ny sisiny atao satria efa tsy hitantsony zay azony atao tena toe-javatra misy eto amin'ny firenena zany namanarina zany rehetrarehetra zany zany tokony mahatonga saina ny olo-pirenena rehetrarehetra am'izay hoe andraikitra sy tokony adidy tokony raisy ny olo-pirenena rehetrarehetra mialoha zao fifidianana zao zay mafisina foana hoe misoratitsika anatin'le sy mpifidianana tompoko mandana mankany fokotany fa mbola tsy tary ianao hatramin'ny faraika amin'ny 30 volana me mbola afaka miditra anatin'le sy mpifidianana anao manoratra anarana any ianao dia afaka mifidy ianao rehefa tonga ny fotoana zay anaovana fifidianana tsara mariana mihitsy eto fa rehefa tsy voasokatra anatin'le sy mpifidianana zao anao
de zay fifidianana rehetrarehetra mifanesy mandritry ny folo taona manaraka indray a de tsy afaka ifiditsony ianao de zay ny anentanana antsika sao de anenenantsika fa mandana misoratra anarana tsy fifidianana di zao ary mandritra hatramin'ny volana faraiky am'y telopolo ny volana me zany ka lizy mantsy le hoe afaka folo taona indray vao misy refonty zay le izy zany refonty zany tena hoe miverina hatrany voalohany mihitsy tsy ralina tsy hoe révision hoe refonty 2023 tsika zao any am 2033 ve zany any ve zany ianao vao ananjo ifidina amonjy ifidina any am 2033 efa tsy izy tsony zany efa tsy fantatra zay zavatra miseho am'zany fa 2023 de efa io efa mibaribary efa misokatra ho anao zany ny fomba ahafahana hoe mba tonga anao anatin'ny lisy mpifidianana ianao sy mombamomba anao dia araroty zay ary aza manaiky mihitsy manoloana ny mety hoe family viliana sy ny alatra miendriny maro samihafa député jery fahitanao ary zany ny toetra raha amin'ny akapobeny am'izao fotoana zao mipamatsy vola ihany ko ohatra mangingina banque mondiale any zao nohatrany hoe mba hoe manipinipy kely ty am'zao fa le resam-pifidiana ohatra mangingina izy eny banque mondiale nge ohatrany hoe fitonjovany any vahoaka malagasy manokany iny mazavany azy de mazavany azy hoe amin'ny maha-olombelona de tsy arajereny ihany ho faty eto fe reto malagasy reto de na mety aminy na tsy mety aminy izy de tsy maintsy mijery amin'ny maha-olombelona zery zareo iny moa tsy hidirantsika lalina be fa ny hoe vola fanomanana ny fifidianana za mino matoka na manarina fa raha tena manana finiavana ny mpitondra fanjakana iroso am'zany hoe fifidianana izany dia tokony ahita vola ry zareo zay ny tokony ho izy tokony ahita vola ry zareo ary ahoana ny ampisan'ny malagasy zany tokony anambola sesesy azy zao tsy anaovana zay élection zay fanjakana mpampianatra tsy voalohany daholo ty rehetrarehetra zavatra mametra-panontaniana hoe nakaiza daholo zany le volam-panjakana rehetrarehetra satria firy volana melohan'ny élection ve ny hoe tsisy vola tsony eo am'piesy ny fanjakana iny zao de tena nampitsamboatra ny rehetrarehetra mihitsy manaitra ny olo-pirenena rehetrarehetra manaitra mpanao politika rehetrarehetraahonareo manaitra lalàna manoloana andreny izy ka zay indrindra le izy hoe nefa nareo manaramaso miasan'ny ka zay indrindra le izy hoe aiza ho aiza zany le fanaramasony na isolom-bavambahoaka ny zavatra misy ohatran'ny tetibolam-panjakana ohatran'ireny nakaiza tena manaramaso ve nareo sa ahoana satria raha manay mpanohitra aloha de tena hoe ao anatin'izay fanaramaso zay zay ny olana aminay fotsiny zay le vitsy anisa tsy afaka tena mampisongadina zay fa raha io mivoy an'zay zay misy foana amin'ny mamono afo vitsy anisanareo fa misy valerany zay ary zay tsy mitsahatra tsy mipetraka mihitsy amin'ny hoe mpanohatra anay zay ary zay lazainao zay mihitsy hoe na zavatra kely raha tenenina hoetany amin'ny anteny pirenena io de hita hoe tena raisin'ny maronisa ihany le izy raisin'ny bureau permanent ihany le izy hoe zavatra tena maro na lazain'le député mpanohatra reto de mba mitady vaolana ihany izy amin'ny zavatra mety hoe ahafahany manazava sy ahafahany miteny ihany ko ny antony masy de mieritreritra ny olona hoe vitsy anisany koa ny député mpanohatra amin'ny anteny meram-pirenena io de tena hoe afaka mandeha daholo ny zavatra rehetrarehetra fa rehefa miteny le vitsy anisa mioroory daholo ihany ny mpitondra fanjakana satria zavatra marina ary zavatra mety avo azy ny zavatra hoentin'ny mpanohatra sy ny le vitsy anisa zany am'izay atao hoe fijoroana amin'ny hoe tsy fetezana na hoe fijoroana amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity zany de zay moa zany anisan'ny atao hoe mametra-panontaniana le nakaiza daholo le volam-panjakana de reo zany tsy maintsy isy ihany moa nyfanontaniana ipetraka ny arina any hoe nakaiza daholo tetibolam-panjakana taty nisy vitana foto-javitra aza ve na vitanan'ny araka ny tokony ho izy ve fa raha zavatra hoe kabary filoam-pirenena farany ieniko raha tany amin'iny atao hoe fambolekazo nataondro raha tany avatomandry iny de hoe tsy andeha amina resaka foto-davitra aza tsony ny fanjakana fa tena amin'ny resaka sosialim-bahoaka kanefa raha lalàna ny tapahana tetibolam-panjakana tapahana atao amin'ny anteny miram-pirenena anaovana an'reto zavazavatra rehetrarehetra foto-javitra aza rehetrarehetra reto na anaovana an'reto tokony zay ny andanan'le vola fa tsy hoe any amina resaka zavatra tenenina tsy araky ny lalàna atao amin'ny anteny miram-pirenena zany rehetrarehetra zany zany anisan'ny mametra-panontaniana fa zany moa zany miandalana any tsy maintsy alalàna marina rehetrarehetra fa ny zavatra masoantsika fotsiny zao aloha de hoe aiza ho aiza marina zany ny fiomanany gouvernemanta manina le gouvernemanta tsy mety mamoaka le daty iny resahana teo iny amoaka le daty nefa ny seni efa ny teny ny ACC zay navoaka ny seni
lalànym-poandroenana ihany koa nefany de tena hoe tokony ho atao le fifidianana am'ty taony ty eo zany le mametram-panontaniana tena vonona ave ny fitondram-panjakana anao fifidianana misy mivoivoy teteza mihita mantsy any ambadimbadika any sa ihany koa ve hoe atao mihitsy hoe tsy isina vola ao amin'io menacenia mba tsy rosoana le fifidianana noho nefa misy kajikajy hafa ve any maheno an'izay resak'izay mihitsy namana Rina Rabemananjara hoe na ny olona hitondra an'le gouvernementa apetraka ary zay gouvernementa mbola tsy haiko tsara mola izy zany fa hoe gouvernement d'union nationale le izy zany fa hoe gouvernementa tena anomana fifidianana fotsiny technician ohatr'izay de izy ireo zany ohatrany hoe anomana fifidianana ary zay olona miditra anatin'ny gouvernement io mandritra ny 20 taona dia tsy mahazo mirotsaka ho fidiana 20 taona de ohatraohatra an'izay le izy fa ho anahy manokana tsy afaka tena voy sy miresaka amin'le izy satria zavatra mbola onono le izy fa tamin'ny anao manjery moa na enoko misy atao hoe fandahana na tamin'ny renana manjery rahavavy reny de zay na enoko an'izy io ka mbola tsy afaka miresaka be ka tsy efa fantatro marina le tena famarinan'le izy fa transition zany aiza eo indrindra mametram-panontaniana raha mbola tsika ve mbola hitondra mbola andeha anatina transition sarotro zany efa zao le fanotran'le vahoaka malagasy ngamba miroso amin'ny fifidianana ny tokony ho ataon'ny fanjakana de mamoaka ny tatim-pifidianana raha ohatra ka misy tokony ifampiresahana momba ny CENI momba ny ACC na momba n'ireo atao hoe rafitra mitondra ny hoe manomana ny élection zay afaka ny fampiresahana zany ary zay nangatahany mpanoratra teo aloha hoe andaotsika mba hanao concertation nationale alohan'ny homana idirantsika niavinavina nefa rehefa tena sarotro andray zany itenenana an'izy hoe andao indray anao na ohatran'izao fa hoanahy manokana mbola afaka sokatra kapa ny hoe atao hoe fanamboarana an'ireny rafitra hiatrika ny élection reny tiako tenenina zany hoe mbola azo amboarina ireny mialohan'ny fifidianana mbola misy fotoana raha misy zany tena fahavononana hiatrika an'izay fifidianana zay de mifampiresaka hoe ahoana ny anamboarana an'ireny rafitra zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena zay tsetratsetra tsy aritra zay ary indrindraindrindra ihany koa hoe ny olom-pirenena rehetrarehetra indrindra itsika mpanao politika tokony mijery le tena fahorian'ny vahoaka malagasy fa tsy le fitiavan-tseza tompoko no mbola hibahana amin'ny mpanao politika rehetrarehetra ka zay mantsy tsy maintsy mahalasa saina ny olona foana hoe raha ny zava-misy le fanjakana tsy mahaloa volan'olona sesesy zao mitabataba efa hoe amataonany ny mpampianatra mikarakara n'ireny fanadinam-panjakana reny mbola misy tsy voalohany resaka vaka zao fa fanadinana efa tany aloha tany zao ny datim-panadinana ho avy ny fanadinana mpanjakana manaraka efa ho avy ny volan'izao tsy voaloha borsa reny le mitabataba tonga treny amin'ny arabe mpianatra sy mpitandro filaminana no mifanenjana lasa manao polisy volera ny an'io de mampalahelo le toetra raha fanjakana tsy mahaloa volan'olona nefa mikarakara fifidianana de hoy ny olona hoe tsisy idiran'ny vahoaka malagasy ny tsy fahampiam-bola ao amin'ny fanjakana fa midemerta ary zareo mitady an'io afahana manantanteraka ny fifidianana tokoa aloha tsy maintsy mila vola amin'ny fampandehanana ny fikarakarana rehetrarehetra député Jerirandremolaina ao anatin'ny efa-bolana ve izy mahita an'izay ahafahany mamahan'izay zany no fanontaniana ny rehetrarehetra any ahoana no fahitanao an'izay ny international koa tsy azonao terena izy zay indrindra namanarina no atao hoe hitenenana foana hoe fitondrana firenena tompokoa tsy andrakandrana hitondra firenena zany ianao fa tena manana traikefa ianao jereo nefa ny fitondra fanjakana katikaty rero ary zay no hitan'ny olona ty rehefa tafapetraka ianao am'izay atao hoe fitondrana le firenena zay de efa miomana ianao zany hoe inona ny fomba hitondrako an'le firenena sy miprograma anasako rehetrarehetra etiko anasoavana an'le firenena sy fantatra ihany koa le 2023 misy fifidianana dika zay zavatra fa tokony miomana ianao zany manomana le hoe reto volo reto homanina hiatrehantsika ny fifidianana anaovantsika ny refonty zay indrindra anaovantsika ny mombamomba fifidianana rehetrarehetra na ny karapanondro na ny atao hoe anaovana ny pitsopitso isan-karazany zay de zany rehetrarehetra zany
efa ao anatin'le atao hoe programa anasan'ny fitondram-panjakana zany ao anaty lalàna ihany koa zay zavatra zay dika zay zavatra zay rehefa manao le voady iny zany ianao a de tokony hamaky an'le lalam-panorena rehetrarehetra aloha zay de eo zany anao mahafantatra hoe ty tsy maintsy ataoko ty tsy maintsy ataoko ty tsy maintsy ataoko tsy maintsy atao araky ny lalàna fa tsy hoe rehefa tsy mety amiko de tsy ataoko na hoe rehefa tsy masoa de tsy ataoko zay ny antony hoe isin'ny hoe lalàna ny fe any atao hoe fanjakana anankiray a mba hahafahana zany ho arofanina ho an'le mpitondra fanjakana fa tsy hanaonaovana foana fa itsika moa nandritry ny atao hoe 2009 nakaty ohatrany hoe efa tsy tsy ino moa zany tsy voafehan'ny lalàna ntsony ny zavatra ataon'ny mpitondra de ohatrany hoe zay tiako na zay mety amiko a de ataona tsy mahasoa le firenena ary zany retrarehetra zany anisan'ny tena hoe tokony tsy ho ataon'ny mpanao politika ntsony zay hitondra firenena amin'ny 2024 ary tokony tsy hanao ataon'ny mpanao politika ihany ntsony koa am'izao hoe fahataperan'ny mandat zao a tsogoro samby tonga saina daholo hoe mba le vahoaka malagasy le firenena tafalatsaka anatin'ny fahantrana no tokony efa hojeren'ny mpanao politika rehetrarehetra amin'ty 2023 ty zay indrindra l izy ary nisy teny moa teny tamin'le congrès patra nataon'ny tim teo le tany antsinanana sy analanjoro fa hoe atambaro ny heritsika atambaro satria ianao zany raha vao mandeha seul any ianao manao zay mandeha rery any a de sahirakirana fa de le hoe atambaro a ny heritsika tena zava-dehibe zay manoloana nyty raharamanga eto Madagasikara ety tsara moa zany mampatsiahy fa aty Afrika amin'ty taona 13 ty efa voasoratra any mivoaka zany any amin'ny fampalalam-baovao resa-pirenena any dia firenena vitsivitsy enina angamba izay no miatrika fifidianana présidenty république de Madagasikara efa tonontonony olona any le 6 novembre na tsy mbola nanonona date officiale aza ny gouvernemanta de io somary mbola tsy niriko ihany maninona le gouvernemanta zany hoe le fantanina aloha raha ny tokony isy tokony any amin'ny zareo no miantefe fa mpitondra moa zany tsy manao conférence de presse izy hoe misokatra ho an'ny mpanao gazety rehetrarehetra tsy misy fanontaniana vahoman zany na hoe question dirigé zany fa hoe tonga de fanontaniana tonga de vavany tsy mbola nahita an'zany fa asa tsy fantatra hoe conférence de presse privé ve misy mpanao gazety tsondratrondrana no atsona de nefa akoatran'ny ainao manjery mpanjakana zany a de ainao manjery fantatra hoe manohana ny fitondrana de inona ny dikan'zany zay zao raha hoe tena hoe itsina ny resaka reo tsy hoe zay rery fa reo mpanao gazety maro eto Madagasikara reo amin'ny station isan-karazany na antsoratra na antsara na ambava manana fanontaniana be dehibe tiana ho apetraka amin'ny président de république tiana ho apetraka amin'ny prime ministre ohatra zao amin'ny prime ministre fotsiny hoe fanontaniana tsotra de tsotra ohatra zany hoe fa maninona ianao tompoko no de tsy mba be teny loatra nefa ianao ny lehibeany ny administration eto amin'ny firenena ministera rehetrarehetra ianao ny lehibeany fa ny prime ministre tsy de mba miteny loatra izy tsy de mba be teny zany loatra izy nefa le raharaha zany mila fanazavana sy ny sisa de lasa be dehibe ny zavatra tsy mazava amin'ny olona ny président république andray a ny zavatra hita hitan'ny fiarahamonina de zao raha vao zavatra hoe fietsiketsehana isehosehoana eto sy eroa de hita eo de misy misasany izy anie efa mandehandeha ihany ko mijery an'zao resaka sosialy nga tsy hitanareo reny fandehandrany eny misy andreny fa ny résultat de mbola tena sahirana le vahoaka malagasy 2.7 indray zao mantra zay indray 2.7 no miaina any amban'ny fahandrana eto Madagasikara 800 zany sisa eto amin'ty fireneny ty no miaina ary tena hita be le elanelana zay no mila vana mbola mety mizarazara koa io 800 izay indrindra ahoana ny fahitany député Jerry Randrebolaina ho antsika eny amin'ny distrikany Avaradrano hoe ny tena sahirana le olona dia tena efa misaina ve zany zao le olona zay ny conclusion efa misaina tenena fotsiny hoe tongava saina argasy sasany miteny ohatrany tsy mandaitra mihitsy anie zany fitenena zany de ao sasany miteny tsy maintsy resahana tanora zao efa potikororo indray tsindrona
de tena hatramin'ny fanabeazana tsisy raisana mihitsy. Tena marina le hoe 2 isanjato ny vahoaka malagasy efa tena hoe ao anatin'ny miaina ao anatin'izay fahantrana zay. Ary zay mihitsy ny anisan'ny hoe tena hanetanana na ny vahoaka malagasy rehetrarehetra, indrindraindrindra ny mpikambana ao anatin'ny atokotiky Madagasikara, na ny comité fokotima, na député, na président, na ny président Marc Ravalomanana, na ny SG, na ny pro-politika zany sy ireo base tima rehetrarehetra hoe manetana ny olo-pirenena tsirairay aby tena sa ary ijoro hiatrika fifidianana amin'ity taona ity. Ny antony manko de tena hoe na io 20 isanjato ary de mbola azo lazaina hoe izavo zany sisa le 20 isanjato fa na io tena mbola mety mizary io ato. Ny antony manko hatramin'ny 2009 nakaty de tamin'ny 2009 zany mbola mizara telo ny atao hoe inona ny lazana zany misy atanatora telo zany ny fiainan'ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy misy le tena manana, misy atonontonony de misy le aty ambany zany. Mantra raha mbola mizara ihany koa. Nomboka 2009 akaty le teo tena nefa tsisy tsony. Mbola nanindry an'le efa tsy nanana taty ambany. De le aty ambony zany efa manomboka miraraka tsikelikely ndray zao. Io zany mety olombitsy sisa raha ohatra ka ohatra zao foana mbola hitondrana Madagasikara, olombitsy zany sisa mety hoe anakarena eto amintsika. Zay zavatra nefa ny tena loza be raha tsy mitandrina vahoaka malagasy satria reo olombitsy zay manakareny-reo no anao fatrindrifa lavo an'le vahoaka malagasy foana. Zany hoe zay tian'ireo atao zany no tsy maintsy iainan'ny vahoaka malagasy, tsy azo ekena tsony zany vahoaka malagasy. De zay ny sorana président Ravalomanana moa zany mbola mijoro ary ny fananam-bara mihitsy ny tenany fa hoe ny antom-pisiko eto izy de tena hoe hanavitra ny vahoaka malagasy. Ny androm-piainan'ny ray manontolo ao atokana anavotana ny firenena sy ny vahoaka malagasy ary manana vahaolana tena hoe havita an'izany atao hoe manao sakrifisy tena an'izany hanavitra ny mpiarabelona aminy afa-tsy président Ravalomanana ary tena hoe hanavitra ny firenena izy hanavitra ny vahoaka malagasy iny ary tena hoe olona samy mijoro ohatr' zany no tena tokony hitondra Madagasikara atoato. Fa tsy le olona mitaka olona amina vola, mitaka olona amina zarazavatra, fa ny olona anankiray raha manome volanao na manarina misy takalo ina, misy tambony na misy tanjona tiako tratrarinao. De ao nandray le hoe raisy fahadalatompo. Zay zany azo atao ihany. Fa ndraindray ianao engagé de sahirana. Zany hoe ianao zany anao de alaina ny anaranao de ho ampitahory ianao avy eo. Ianao naka vola taty aminay fa ohatra zao ifidy andranina mamay ianao na ohatra za tsy mampirisika ny vahoaka malagasy amin'izany tsony hoe raiso de ny ataonao ihany nataona hoe raiso fa adalatompo aloha tsy mandray nandritra zay 4 taona zay raha aritsitsika fa maninona hoe volana vitsivitsy sika mbola voreborepy amin'izany ireto aloha tsika miaritra kely fotsiny de tena ahazo fiadanana ntsika rehefa atsoatsy tonga de hovaina tanteraka zany ny fotom-pisainana mba ahafahantsika mandresy ary ahafahantsika misafidy iza ny olona afaka hanavitra Madagasikara. Mandresy mazava io fa tsy hoe mazava ary na ohatra ka mbola misy fanodikodonana de efa napetraka teo miny hoe tsy hanaiky an'izany tsony ny vahoaka malagasy, tsy hanaiky an'izany tsony atokotiko Madagasikara ary zava-dehibe anisan'ny mahafinaritra na manarina ke de hoe nyrodobe amin'ny mpanohitra rehetrarehetra satria tima ao anatin'ny rodobe ao anatin'le rodobe amin'ny mpamohitra efa samy tonga saina amin'izany na ataoko hoe reo olom-boafidy rehetrarehetra na be ny tanàna na député ary efa be dehibe ny efa atao hoe efa mpimaso na atao hoe manantona hoe anara-dianareo zay fa tsy kiletsony ity ny olona mahafantatra ary mpanao politika moa de mazava ho azy hoe mahafantatra foana ny fitsokan'ny rivotra hoe aiza ny fitsokan'ny rivotra ndray amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany rehetrarehetra zany zany tsy azo hodiana tsita fa de anjarany rehetrarehetra mieritreritra hoe asakasaka zay ho tratra farany io asakasaka zay ho tratra farany io eka ny olona tena manara-maso mihitsy aloha amin'izao fotoana zao ny namana anankiray zay moa ny teny zany hoe tena mampiteny ratsy misy le ty le zavatra iainana amin'izao fotoana zao de ozy za miteniteny foana za miteny ratsy zany fa nandeha hony izy niala teto Tananarivo nakao Moramanga adiny 4 akoatran'le feno lavaka ozy de ino mozy be camion
de le camion zany ozy eo alohanao de manaraka ianao am'le manaraka an'le camion tsy afaka misongona tsy afaka midepasse sady be fiolanana sy ny sisa adiny 4 Tananarivo Moramanga makany a de verina fiakarana be mbola mihoatra ndray ato mivaly mahery zany tsy vitan'izay fotsiny fa mbola be deabe ko reo tomobile simba taraiky eny an-dalana am'le faratsiny ahoana ny kajy rehetrarehetra zay ohatra ny tsy hitan'le mpitondra mihitsy eny le fahavoazana manoloana zany rehetrarehetra zany ho an'ny mpanao fitaterana zao fahitana anazy fa tena taxi menimenina ny taxi be raha ny eto Andrenivohitra makany amin'ny route nationale raha fahitana anazy de atao hoe tena hoe sahirana fitondram-panjakana am'izao fotoana zao izany nasahirana azy tsy nataony ihany iny moa zany efa atao hoe izy mahafantatra ina nasahirana anazy miparaingo mipetraka ao atsika moa zany zay zavatra zay ary volam-panjakana moa mahafantatra fa hoe tokony holanina araka ny lalàna sy ny volavolan-dalàna zay hoe nefa nitapahana solona atao amin'ny anteny mireperena amin'ny fandaninana an'izay nanaraka an'izay hoe fanjakana fa ka tena nanaraka an'izay fanjakana tokony tsy mahay mandany vola koa hoe le fanjakana am'le voasoratra le laninareo ary zay ihany koa ary anisan'ny anankiray resaka hoe na fitondram-panjakana nge de tany amina foto-dafitrasa zay atao hoe tsy mampidy-bola na foto-dafitrasa zay tena hoe tsisy sahan'ny vahoaka no atao hoe niazaka zahafanjakana televerika sy ny rehetra de teo zany anisan'ny nasepotra anazy ihany fa raha tany amin'ny tena resaka hoe nitsinjo ny atao hoe tatsata amin'ny resaka fambolena fitondram-panjakana namana rina rabe mananjara tena ataoko hoe Madagasikara eka tany mavokatra ary tany tena ataontsika hoe ny valopolo isanjaton'ny vahoaka malagasy ihany koa de tena tatsara daholo dika zay zavatra hoe reta tsara retrarehetra tokony nampianareo anisan'ny manamaro isa ny atao hoe le vahoaka sahirana am'izao fotoana zao de zay zany no atao hoe ao anatin'le fitenenana teo hoe tsy andrakandra le mpitondra firenena fa fantaro aloha le tena inona le tena marary an'le vahoaka inona ny zavatra tianao entina hampandrosoanan'le firenena mety am'le programme anasanao ve le fampandrosoana le firenena ve le zavatra tena iainan'le vahoaka sy le hoe inona marina ny tena fiveloman'ny malagasy eto am'le firenena anankiray zany de zay zavatra zay no tokony ho fantariny mpitondra mihitsy hoe mila mahalala aloha de mahafantatra de mahay zay natao hoe efa teny slogan tiako Madagasikara fa raha vao tsy mahay an'izay mpitondra de tena mbola tokony tsy hitondra firenena izy zany ka zay koa le vokatra le tapitapoka tsy misy omana fa tapitapoka eo kipahan'ny olona tsy aporsihan'ny olona de iny tokoa fa roboka eo am'izay ny rehetrarehetra am'izay no mizaka vokany ka io tsy hoe zay mifidy any Rajoelina tamin'ny 2018 iny ihany no iaran'ny atao hoe fahasairana zao fotoana zao fa fahasairana tena nydretrarehetra no mizaka azy eto ampamaraparana na député Jerry Randremolaina misy olona manontany anao hoe rehefa tonga député Jerry mba anontany hoe nisy an'ity le fanotofana tambaly hoe projet na ino ty le autoroute tafiditra ao le talata ny volonondry ao anatin'ny district adidinao tsara mihitsy nanahoana ny nefarany na nyteny ara filoperena ajanjanona kely aloha ny resaka foto-drafitrasa fa hoe le foto-drafitrasa lefa teo aloha no mbola iny mbola toizana fa le hoe raha anao foto-drafitrasa vaovao tsy atao tsony fa ifatoka atao amin'ny sosialy fa efa nisy tambarin'olona voatototra tao efa nisy tanin'olona voatrongy ahoana ny nefarany izy iny manahoana ny fanarahanareo masony rara efa rany aloha hatramin'izao dia mbola atao hoe tsy nahazo an'ireny atao hoe tambony hatramin'izao amin'ny hoe vidina tany reny le olona ary anisan'ny anankiray mampalahelo ihany koa zany le atao hoe rano-tany rehetrarehetra amin'le tany taoma reny de mbola mivarina ny anatin'le tamimbarin'olona zay tsy tratran'le lalana daholo indray de simba daholo indray le varin'leo mpambolo reo zany ary anisan'ny nampikaikaiky an'zareo le izy inona tena fitaraina an'le olona any amin'ny député zao zay zany le fitarainana hoe le varin'olona simba le tambolon'olona tsy mahvokatra tsony vokatra le ranontany miraraka any anatin'le le tamboary sy le tambolo le atsanga eo ihany koa zany le mbola tsy nandraisana le tambony le ohatrany hoe vidin'le tany nalain'ny fanjakana zany de tena hoe tena tsy very fanambola velona le vahoaka andrareo moa zany de mbola mitabataba am'lehibe ny tanàna hoe ahoana monsieur le maire ny zavatra ohatr'izao de monsieur le maire moa miteny zany fa hoe andeha iresaka amin'ny zay tompona andraikitra io moa hoe raha tsika mahafantatra fa hoe ny fanjakana am'izao fotoana zao atao hoe sahirana alabola misy matoka fa tsy possible ny ahafahan'ny fanjakana ka mitronga izy maimaikako no andovolan'olona ka zay le problème le izy hoe zavatra toatrany hoe zavatra tsy voaomany ary zavatra atao hoe maikamaika ny fitondram-panjakana manao zavatra ohatran'ireny
de lasa le vahoaka foana ny zaka le zavatra ataon'le fanjakana zany de zay zany le tena anisan'ny manahirana ary io moa zany mbola ny tena midiny eny fotony eny foana mahita ny zavatra anankiray ohatrany hoe eny tatitra fotsiny de naleo le gasy miasa ao raha ohatrany efa mahita sy mahatsapa ohatrany hoe tena mamono malagasy mitovy aminy a de tsy fantako le famakina fa mbona hijery an'izay hoe ohatrany hoe efa le vazaha mihitsy mitondra ny engin amin'ny tatoato zany fa tsy gasy tsony mitondra ny engin vokatry le fotry hoe eo zany le samy hoe rairaha vazaha miasa ao zany vazaha miasa vazaha zany miasa ao zany tatoato zany fa tsy de nisy gasy loatra tsony tsako zay famakina an'izay moa zany fa mbola hidina any tena hijery an'izay zavatra zay a fa ianao moa manontany de zay ny atao hoe azo ambara momba an'izay zavatra zay ny fotoana moa zany efa tsy azo hivalam-parana loatra tsony fa eto ny tenako ihany zany de efa mamarana zany a fa ialana tsiny ny namana honorable Ialaratsimbazazy zay tokony hiaraka tamiko teto androany a fa noho ny adriaka ndraikitra sy ny adidy zay mbola tsy maintsy noefainy zany a de somary lasa kely nanefa an'izay andraikitra miandry azy tany amin'ny toerakavo zay izy a amin'ny hery moa zany izy mazava ho azy fa ho avy eo ihany a fa dia natao faraparana zay fialantsiny ny honorable député Alain zay fa de eo foana izy de mamoaka kokoa amintsika rehetrarehetra ihany koa miafatra ho an'ny voaka ny malagasy ny distrikana Avaradrano ho an'ny voaka malagasy lay de tena hoe niafatra zany de mamerina foana hoe aleotsika misokatra anarana anaty fifidianana hatramin'ny faraika amin'ny 30 volana me anao mbola afaka misokatra anarana aorianan'izay zany a de tsy hisy tsony ny fisoratana anarana ka sao de anenitsika malagasy rehetrarehetra amin'izay fisoratana anarana zay fa hatramin'ny faraika amin'ny 30 volana me zany a mbola afaka misokatra anarana ianao de ho an'ny distrikana Avaradrano ndray moa zany de manentana tsika rehetrarehetra fa isy zay fotoana ambe zay efa karakarain'ny fokotim comitim ny distim miaraka amin'ireo olom-boafidy rehetrarehetra ihany koa de hiaraka isalahy zany a sy ireo atao hoe mpiara-monantoka sy ireo olona rehetrarehetra zay hoe anatevin-darana ny mpanohatra moa zany a de efa entanina daolontsika rehetrarehetra amin'ny fafito amin'ny 20 volana me io a fa ho tenenina amintsika eto ny toerana amin'ny fotoana mampety azy de mirary soatsika rehetrarehetra manao zay mandram-pionamatra presaka zay ny tenako dia isaorantsika be deabe ny solomampamavoaka ny Madagasikara voafita amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara atao amin'ny distrikana Avaradrano no ny député Jerry Randremolaina nitondra fanazavana nitondra fanentanana nitondra ny tsara ho fantatra rehetrarehetra izany na io teo amin'ny fiainam-pirenena na io ny fiainan'ny distrikana Avaradrano na io amin'ny sosialim-bahoaka ny resaka toe-karena sy ny sisa nitondra ny fanazavana teo daholo ka eto zay moa de miteny hoe tsy lany fotoana mihitsy anao manaraka ny miara-monja satria afantaranao zavatra be deabe le izy ary mampisokatra ny fomba fijery ihany koa amin'ny fandiniantsika ny raharaham-pirenena de izay no namarana ny fandarantsika miara-mononja MBS Radio Madata amin'ity indray mitoraka ity isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko